ny radio amin'ny Onde FM amin'ny filaharany tena amin'ny radio amin'ny onjapeo zany fréquence modulation zany tsy mandeha iny fa Afaka mandeha zany de manaraka misary amin'ny amin'ny Facebook nareo, dia ny amin'ny web. web injany web Web radio. aona lesy web www.rdj.ch web fa ny amin'ny canal web mandeha Dia ny canal eny, 333 web mandeha. moa zany web radio fotsiny Ah. de misy ny web sary zay zany ny FB ko izy lay daholo web radio dia web de tsara. web sary de Ho anareo fotsiny zay- web plus canal plus zany mandeha Jordanie zany zao mahita am'zao sur ny Canada Eh, rehetra eh, rehetra ho anareo zany Canada. culture ho anareo Ohatra ry mbola lebso tsy ho anareo Riel ry Razafy. Jorda. raha mijery amin'ny Facebook koa nareo any Cité Canada any ato Masina mahita koa nareo satria fa samy Canada daholo reo rehetrarehetra reo Ny ny amin'ny izy moa Facebook zany zany mampitapita le zatra mihaino radio dia mba Ah. mijery amin'ny Facebook izy. somary ho anay mpanentana tsy fantatro aloha ny namako fa ho ahy somary sadakadakatra ihany iresaka amina radio ka fantatro hoe ny mpieno dia amin'ny akabiazany mieno amin'ny alalan'ny Facebook mieno amin'ny alalan'ny YouTube amin'ny tambajotra ny antony dia izao satria fantatra fa na ny zavatra ho teneny eto raha amin'ny ankapobeny saika zavatra ny anatinatiny efa hitakita raha iresaka momba ny kanina ohatra zao dia nareo ve dia tsy nanaraka kanina ve maly areo ve dia tsy nahita ve nareo tao anatin'ny Facebook tao ny raha tatarako kanina aloha am'zany ohatra nareo ny tatarako aloha ohatra hoe kanina zao de tena misimisy ny olona tapaka ny jiro any aminy na izy tsy manana tele na izy zany mijery izy fa tafatory de za aloha zany mame vokatra ohatra ho an'izy mijery Facebook fa ito amin'ny rivotra indray satria tsy mandeha le tena onjapeo lay onjapeo amin'ny mampeo azy iny iny tiny ny be mpijery mipiaino indrindra fa raha ohatra ny ao anatin'ny resaka Facebook ny web sy ny tele de iny kosa aloha efa mba tombony iny zany ho an'izay manana an'izay ka de miarabanareo halany onja ny teny ondia zany onja peo tanora tsy makaty amin'ny RDJ mihitsy onja Mahazo tombo marina e. Ha? Miaraban'le mahazo tombo marina ozy izy koa tsy zany hoe le tombony ara teknika iny satria zany misy olona zao tena radio ohatra ao anatin'ny tomobile ohatra de tsy sahirana hoe connexion hoe sisa web sy ny anina io miankina ohatrako rehefa miresaka amin'olona de hoe ary tsy hitanao nga le anina ary tsy hitanao le anina de Zany zaho nahatonga hatreto anany- aloha de connexion amin'ny ordinateur any an-trano rehefa amin'ny Za aloha tao anaty blue fiara line de any nieno azao an'le connexion radio zany rafivavy any. De zay tsy maintsy nieno an'le radio rafivavy atao anaty fiara Rafivavy? mba misy radio rafivavy de misy radio rafivavy mba enoenona daholo Fa tena nanarava aveo izy amin'ny rafivavy. rafivavy daholo radio rehetrarehetra rehefa tsy RDJ de rafivavy manahirana mipieno radio am'le onjapeo enina amby sivifolo teboka enina mantsy tsisy fotoana nampilazana andry zareo eo ny tena manahirana ilazana ianareo le mieno le enina amby sivifolo teboka enina am'izao fa tsy mandeha le izy ohatra ahoana ty zany za mitsy hitovy am'le mianara mamaky teny banderole lanketa be ry mianara mamaky teny ohatra zany hoe telefona any amin'ny telefona amin'ny Richard Dinitsika na any amin'ny radio namana ohatra any amin'ny ASM miantso tsika allo rery mba ilazao amin'ny radio an'lao le fa tsy mandeha ny rivotra ohatra de any amin'ny ASM am'zay ilazana sika mpieno RDJ fa tsy mandeha le izy carré radio rafivavy daholo ve de teny momba ny rafivavy nao izy sarotra be fa akanefa moa bon tu vois atao ahoana moa fa de efa mijery fotony zao ny tompony raiky reto amin'ny RDJ mijery elizy fa sa satria nijery favoazana fotony le lafiny teknika zany mahavoy fotony an'izy ity de samy mba mieritreritsika ny fotony fanantenana de hoe raha pisona raha afaka pito satria ohatra ny anay izay tsy namoy foy izahay de ho maleriva tamin'ny fito sasany no nandeha ny rano zany hatramin'ny saka hitako manitra be raha goty andromany nenay moa de mahaly ariva tamin'ny zaka le tsisy rano iny eny tsy soloakanjo mihitsy aloha zany raha noarina tamin'lomany aloha zany tsy nandeha ny rano tsy niara tam'le Smaile iny ny antony tsy nampandeha ny ranonay maleriva tamin'ny fito de satria lany ny rano tao anaty Château ny antony nalany azy satria tapaka ny jiro ny antony natapaka ny jiro fa tsy fantatra hoe manina satria tsy afaka napakatra rano mihitsy ahoana tsy napakatra rano mihitsy rano de ny efa alalina moa zany verina ihany ny jiro de napakatra rano faran'izay aingana mihitsy ary dia niverina somatsara zany rehetrarehetra zany ary maly ariva no mba tsy tapaka ny jiro teny aminay anika anararotina ny jerena io tele rehetrarehetra io hoan'le olona miteny kaskety iny sotrany te mihitsy andorany fotsiny matetika tapaka foana mihitsy isaky ny adiny roa ngeny tapaka de isaky ny adiny roa vao mandeha misy maly zao de ohatran'izay maly atoandro fa ny ariva izy ny tapaka mandeha izy amin'ny zao zany ala tamin'ny enina maraina zao tapaka izy eny
de hoy za hoe amin'ny valo zany miverina amin'ny valo amin'ny folo any vao miverina de amin'ny folo indray miverina de amin'ny 12 indray de maty indray izy amin'ny de velona indray izy amin'ny 2 eo de maty indray izy amin'ny 9 indray izy maty mandrapatonga any amin'ny valo oralina alina izao tamin'ny valo oralina nanomboka ny rehetra tsy maty intsony izy mandrapatonga tamin'ny 9 maraina teo de mba nahita kanina ihany ka zany ke tsy natory mihitsy miandry jirony rehetra samban-javatra mba hitako ty ako de jery tele ela zay tsy nahitako tele zay jery tele teo foana mba nahita kanina ane zaho maly mba nijery fanaka ao anaty tsisy baolina mata izy de sy maka natao baolina anankiray 0-0 de natao prolongation 0-0 natao tir au but zay vao nisy maty de nasany koa le raiko 0-0 koa le raiko marina mampirambondrastsena maka tapaka koa ny 339 lanatsiny aloha zareo am'le izy fa be deabe na fa to no miteny hoe aty anana koa tapaka mbo mangakely fa tapaka mihitsy le radio tapaka efa tramomaty atoandro fa tsy zao tapaka mihitsy fa efa eo andalam-panamboarana ny tompona andraikitra de efa zany hoe omaly tsoela ny olana omaly ny fandarany ery DJ io mantsy amin'ny atoandro ny arahako manomboka amin'ny 7 ora eo aorinany tsy hoe ny arahako moa zany ny fahafantarako azy satria mihaino eno andrindray amin'ny 1.2 ora atoandro eo mihaino radio de eno koa imiora manao fandaranao irahira de resadresaka no ataony eo amin'ny 12 eo izy misy French Touch samy firy French Touch amin'ny 12 sasany French Touch zany hoe hira frantsay zany mandehandeha amin'io de any amin'ny 3 ora indray izy ny aorina zay tsy fantako amin'ny 3 ora indray izy misy an'ilay antsoina hoe cool time io ndray miaraka amin'ny baronne sy miora io de zany hoe ianareo rehetrarehetra reo zany tsy nahafantatra hoe tapaka zany ty radio ty ny rivariva amin'ny 9 indray izy misy an'ilay master mix de ry zalahy mpanao mix indray masy tamin'io zany de rehefa harivariva indray izy tsy fantako indray ny any amin'ny 9 oralina any satria misy fandarana hafa de tsisy resaka mihitsy zany ianareo tao anatin'ny page Facebook ny RDJ hoe tapaka ny radio tsy mandeha ny radio dikan'izany rehefa aty amin'ny rivotra ianareo vao menomenina daholo satria ny akabeazanareo reo zany meno rivotra daholo fa tsy de meno eny ohatra mahagaga ihany teneny hoe tsisy meno le fandarana sasany fa mihaino daholo nareo rehetrarehetra fa tsy menomenina ianareo rehefa ohatrany hoe tapaka amin'ireo fandarana zay nilazaiko teo taloha reo ka noho izany efa miezaka ny tompona andraikitra manao zay azony atao amin'ny hamerenana amin'ny laoniny ary very toy ny tsy tapaka zany radio izany na de tapaka azy satria izy zao tsy mandeha zao mandeha nge izy io tsy mandeha io nge mandeha fa na tsy mandeha ara ny radio anay zany de mba midina ihany ny rano any ary amin'ny prochainement rapitso de le ramatoa iny no hay filgoty rapitso hoe zahantsika ny anasa azy le ramatoa tsy mahavantatra izy mbola alefa aminao le izy fa mampimengy le izy nge zany ay ny akoatr'izay moa zany ny resaka le nalefan'le sipa le ohatra ny manao montage izy manao le tomobile sy le bando ohatra miteny rasy de mivadika iny mauvaise blague kosa le izy aloha amiko fa tsy maninona aloha zany rehefa atao ohatran'ireny zany le bando any Montpellier tsy tena izy le izy zany rehefa tena dirihana satria tsy maninona le humorony fa humour tena enjana le izy aloha na izany ary noiranoir le satria zao satria raha ohatra olona tsy mahafantatra azy ohatra hoe manao an'iny izy zao ka mahita an'le sary de mety mba bataitra ihany ny havana hoe tena zara ka tena taraiky an'ity resaka atao anaty Facebook ty fa resaka tena ifonana aminareo rehetrarehetra fa tsy maharaka zavatra be deabe misy zavatra zay zany resahan'ny olona be deabe mihitsy omaly fa tsy iany zao niakatra tamin'ny televizion anankiray izy de misy le ramatoa hoe maty namon'olona le vatany de migadra le vatany fa zany tena miresaka zany daholo fa iny zany resaka zany novan'ny olona loha amin'ny président zao ndray ny lohany za manao Facebook kosa aloha manao Facebook efa tsy maharaka ny zavatra ohatran'izany tena marina mafy tena ny aloha messenger anao tena ataoko fa na izany anaty zany aza miresaka an'io daholo ny olona rehetrarehetra ary zany eritreretra hoe resaka anaty Facebook ihany izy io ay le izy io zavatra efa mivoaka ty ivelany mihitsy efa mandeha any amin'ny télé efa resahan'ny olona any amin'ny arabe eny le Facebook io zany tena enonana azy voalohany de efa avy anao mijery amin'le izy hoe chaîne inona izy ny ao an-tranonay de maharaka ny somatsara mihitsy zarery ihany nandra sy vendrana sagnagna tena marina mafy de alirahan'iny koa efa endra fotsiny sason pepeta efa henoko reny ka efa henoko nisy nandefa empeta ty ampy le izy fa zao moa ny olanao anatiny io zao ny olanao anatin'ny fahalalahana sy fandefasana amin'ny réseaux sociaux Facebook sy ny fiarovana ny zavatra votavotany io ohatra zao zay iry zay zao azo vana de isy andefa de zaraina de hotenenina de kelikely de ho lasa teny hafa mihitsy no manao moronakira de mety foana moa fa atahoana moa fa ino loha tsy de reveko no le paracetamol paracetamol mafaiky karaha fa tsy zany fa ny adevitra mipetraka rehefa ratra zay zany de ny hira foroporona fatany no tena lasa efa zava-misy moa zany fa ohatranay zay miaro ny paroasy ny tena mikaondo mamorokira sy manao mozika tsy maintsy miaro zay de tsy maintsy manao forotsaka
manao firitsoka ny zavatra voatambotana zay fa zany hoe ialam-boly izy tsy tena maninona miala voly Tenao beuzy izy raha goty. fa rehefa avy eo any amin'ny kotilila mahitsy ambo amin'izay tena ny olona freny nilay ilony ny tarika joary miaro ny anay kosa zay ranga fa tsy moa zany tena nisy fikambanana olom-pirenena mihitsy ny tory an'le hira anankiray tena vetaveta hatramin'ny voloka hatramin'ny farany mihitsy izy tsy vetaveta fotsiny ny any amin'ny tonony fa vetaveta hatrany amin'ny clip zay aseho eo zay mivoaka tamin'ny Facebook de tsy fantatra hoe iza koa le page Facebook mamoaka an'le izy iny ankoatran'le artiste zay ataontsika hoe entre guillemets ma-artiste azy zay mamoaka an'le izy le page Facebook mamoaka azy mihitsy koa ny tokony hotoriana nisy fikambanana olom-pirenena nitory any amin'ny brigade de mœurs an'le izy satria hoe tena tsy fampiseho masoandro ary tsy fanao mihitsy ny zavatra nataony iny Lilindraha. Tiara. Liana. Tsy tena voatery fa misy apahany be dia be tia miresaka alika vohitsaka vohitsaka semiremoruka alika vohitsaka ny antony dia izao tsy fampiseho masoandro mihitsy le clip PPN vetavetan'ny olona sasany ny zavatra amin'ny Facebook zany hoe ilainy tahaka ny vary sy loaka fa ny ampahan'olona zany izay mampiasa ny Facebook karazana fitaovana hoentina miserasera matotra tsara aloha mbola misy apahany betsaka ihany ary ny fanarahana an'le fivoarana ino mahaliana le olona kokoa nefa andragoty indray no le zavatra ny tiako tenenina zay ny tiako tenenina an'la hoe le hoe mahaliana ny olona kokoa aloha izy ho liana any tsy any ny olona fa statistika ny resahako liana ny olona mijery alika vohitsaka ny femiremoruka zay ny atao hoe chien écrasé famindela hitanao tao anaty lobolobo ay gazety raha iny fa amin'ny ankapobeny mbola misy apahan'olona zay mihoatra ny enisanjato tsy maintsy mbola mamikitra amin'ny Facebook ny Instagram ny Twitter efa somary ananana mba hoentina mivoatra sy miserasera sy hoaingana fampitam-baovao ao anaty fahamatorana zay tena mbola lohany vaovao enona isakariva manko tena maheno vaovao ny tena olana eny ka tsy fotoana ny vaovao isaka indray minitra ane ka zao ne tena olana raha tsy mahay manivana ny olona de lasa be dia be ny conteneur latsaka anaty lavaka ny amatsy ny fomba fieritreretako an'le izy de ohatran'ny nisy taloha nisy nantsoina hoe écrivain interprète zany hoe io olona io molombitsy zareo ireo no mahay manoratra ary ireo no mahay mandika teny amin'ny teny malagasy adika amin'ny teny frantsay tany aloha tany tamin'ny andron'ny Jesoa hitantsika ao anaty baiboly zany misy ny antsoina hoe scribe na ireo mpanorad-dalàna ny filaza azy ireo olona ireo ihany no mahay manoratra ary ireo olona ireo no nanoratra ny tantarainy Joany sy Marka sy Lioka sy Matthieu ny tantara zareo tsy nanoratra ne Matthieu sy Marka sy Lioka sy Joany tsy nanoratra fa ireo mpanoratra ireo olona mahay manoratra ny scribe no nanoratra de tam'izany zany netreretina fa hoe olona hafa mihitsy ny olona mahay manoratra taty afara na nanoratra daholo ny olona de tsy nilaina intsony ny mpanoratra zay mitandra mizotra makany angamba fahitako azy isika io ilaina fianarana manokana zany antsoina hoe journalisme zany ary olona tokony manana ny traikefany manana ny déontologiany manana ny fepetra zay iainany atao hoe journaliste hoe tsy maintsy manaraka ny retsoreto zay vao afaka mamoaka vaovao am'zao fotoana zao miseho journaliste daholo am'izay ny olona rehetrarehetra ary ny tena loza de ity eken'ny olona rehetrarehetra mamoaka vaovao hoe ny vaovao avoakanao zany mety vaovao io ary misy tsy mifanalavitra amin'iny ihany koa nefa n'le zavatra avoakan'le journaliste tena nianatra an'le izy tovitovy amin'le zavatra navoakanao tsy nianatra an'le izy de avy eo eken'ny olona le izy de lasa le asana journalisme mihitsy le journaliste mihitsy zany lasa tsisy mbola manamafy hoe mifampitaiza tsika satria raha ohatra ka safy be mantsina de miara-dobo ao tsika fa tsy maintsy mbola mamikitra sy mampianatra sy de anjarany tsirairay mihitsy zany tokony anivana an'le izy hoe andao hanavaka ny vasy sy paripary mbola anisany miteny foana fa mbola misy apahan'olona tena mbola miezaky ny manitsy foana ary mandrilotra fa raha tsy zany efa noaefa miafara zay maniry-kiry ihany teny gasy tosoinareo satria izy ty moa zany fampitana ihany de mba hiteny kely taraina am'izay tompona andraikitra tandrify azafady ozy izy nianitra Rajao Narson aty Tamatave ozy izy niariko vera valo arivo ariary ny kilao ny karoty ray alina ariary ny anana 10,000 ariary mbola lomana rano be koa aza samy mividy rano misy anana kely ny voatabia indray de 9,000 ariary ny legioma ny alinandro matoa efa tsy vavoatsony koa izy tsy misy manaramaso mihitsy ve mividina entana ny jirama rano maloto tena ranopotaka efa herinandro mahery zay raha misotro madio foana nefa nitatataina opérateur efa tsy lazaina tsony amin'ny sotranareo RTG madio rano maloto ny jirama io efa zay foana tena jiramandoko fotsiny zany hoe ny efa zay foana tena jirama zany eo amin'ny resaka fivarotra ary Tomasina menimena amin'ny vidiny zavatra io foana hitanareo ve menimena le bandy iny le tam'le mofo menakely menimenina foana mihitsy ny any
Aza la natanjare telonjato koa menakely ary tsy vitan'izany nataony mengeda be le goka nataony ngoza be le goka ampovoany Le menakely. zany hoe nengeza le menakely fa nilafaka lasa Kasoka efa tsy very zany tsolo menakely efa goka be mihitsy zany zao efa manomboka tsy fiseora iverenako le bandy le nanao an'ilay clipy vetaveta sy le hira vetaveta zay nataony iny raha ohatra ka mba maheno an'izao zavatra lazaiko zao ianareo amin'ny police de mœurs ao et des mineurs ao de raha ohatra ka tonga any aminareo zay fitarainana nataony olom-pirenena zay aleo raha tena gadraina tena aseho vahoaka mihitsy gadraina atao menany sazy faran'izay enjana tokony sahaza azy le bandy nanao an'iny clip iny sy lay bandy namoaka an'iny clip iny tamin'ny Facebook ny tany mba ho anatra sy ho ohatra ho an'ny hafa zay meritreritra mbola anao zavatra ohatran'iny fa eo mantsy misy mametra-panontaniana foana mantsy aty amin'ny tena ono azafady raha Francis nareo ao nivon'ny ministère io mety ve raha ohatra ka ty clip ty zao nataonay ve amiko rehefa hitanao fa mendriky aseho aza meritreritra hoe andalo sampandrara atsy na aroa zany fa enao no tokony mahatsapa an'izy hoe azo atao ty sa tsy azo atao ny mampandihy vody amiko tsy olana mihitsy raha mampandihy vody artistiquement ara-javakanto e fa misy mampandihy vody ngiky ny ampiseho ny vody fotsiny no tena tiany atao ao ary fampisehona mampandihy vody io tsy zava-baovao ka mahaliana de manao ahoana efa nisy nanao an'io efa tamin'ny andro taloha tany ary ny makamo fotsiny ana rehefa ny gasy no mampandihy vody manao kininiky ohatsy hoe raha soa kininiky zany ohatsy ny hoe ry vaiavy sila zany le mampandihy fitombena reny mahay mampandihy fitombena ary vaiavy sila sy raha soa kininiky tena mahay ry mima koa ty zany tsy amiko be de be ny olona menimena hoe tsy reniko tsy angaty efa tsy fa rehefa ataony zareo le amerikana le ina le filaza azy ty le manetsiketsika vody ty le amerikana ty atao twerk le izy de ohatrany tsy manino twerk oleny twerk kininiky io kininiky ka iny le hoe mitsitsy vody any twerk fa tetony nanaovan'olo an'io fa tetony fa ela zahay nanao an'io tatuliara tany fa io avao nanaovan'olo azy lafa misinjaky tapiky io tsy maintsy manao kininiky tsy maintsy manao minotsiky tsy maintsy manao raha manao honio fa lafa ataonareo amerikany amizay le izy lafa ataonareo hoe twerk twerk ohatrany farany aloha zany tsy mitovy zany fa ny gasy ranga nanao zavatra mialoha pionnier zany tiko teneny mpisava lalana foana ny gasy amina zavatra ohatran'io ary ity no tena atahorako ny tsapiky io atahorako ho lasa ny vazaha satria itsika ato ne manana an'le hirany vocula le alefatsika foana alohan'ny dokam-barotra tsapiky ny toliara io ataony vocula ary tsy gasy olo manao an'io fa vazaha ny dikan'izany efa haindry zareo any velany any ny rythme ny gadona tsapiky ataony ary dia ho lasa fananany ray ny mahatezitra anasa ny mampalahelo anamy zao ny moraingy apetraky ny réunionnais ho patrimoine nefa de moraingy zao nefa de gasy ny tompony moraingy ary de ataony réunionnais hoe patrimoine réunionnais hono ny moraingy ary de anaovany zavatra tsy mahay miatsika de sady tsy azony nefa io de misy isan-karazany misy nefa de misy isan-karazany moraingy reto Madagasikara ty hatrany tsy misy dorangany anarany papier-antemoro arane na ny papier-antemoro arane ka nresana kanefa de lasa n'olona ihany amin'ny kapobeny ny akabeazany resaka rehefa resahanao anatin'le ny moraingy ny varatra mandaka na resaka hira na resaka fombana sy ny sisa rehefa mijery an'le incroyable talent retsika ka akizy mandihy zany am'izay mozika ataony rehetrarehetra eo de traika efa fototra amin'ny resaka famoronana pasy amina resaka chorégraphie ny tena olana za zao rehefa mahita clip misy fotoana ako zany miandryandry eo de miandry vazo ako de mijery clip amin'ny TV plus mijery clip amin'ny record malagasy rehetra eo zany ampiasana ny fitaovana tsara indrindra mihitsy fa mandihy resaka pasy amin'ny chorégraphie amina mozika mandihy zany tena tsy ampy pasy tsika rehefa hita ihany nefa ny hira sasany za rehefa tena mandika amin'ny bandy mpandihy ohatra anisan'ny akama mihitsy ohatra ny ao amin'ny upverap ohatra zay chorégraphe izy de misy bandy ao amin'ny tany amin'ny Olsram Crew zao danseur izy misy André Hervé atao mitarika momota chorégraphe izy misy maro mamorona fa saingy misy ny eo atenatenany eo de mamoriporona pasy eo de manao clip jereva clip folo angenareo de mijereva mariage isaky ny sabotsy rehefa aveo misy zavatra mitovy reo fa vocula ilay fotoana efa nandrasany maro de stockage manerana ny magasin Cosmos ka hatramin'ny 6 février fihenam-bidy hatramin'ny 10,000 isanjato amin'ny fanaka kojakoja tokantrano fahitalavitra électroménager ary entana maro samihafa any magasin Cosmos ary ny fotoana hatramin'ny 6 février ny destockage
Cosmos, votre partenaire de confiance. Fantatrao ve fa misy pneu tsara sy mifanaraka amin'ny teti-bolanao? Tena matotra ve? Mbola tsy hainao marina ny pneu Nankang. Nankang tena azo itokisana, matanjaka ary maharitra. Nankang maro isafidianana ho an'ny fiara rehetra toy ny fiara fitaterana, taxi be, 4x4, fiara tsotra, camion, moto ary scooter. Na ho an'ireo mpifaninana aza sady afaka jifanao eny amin'ny mpanjara sy mpivarotra pneu manerana ny nosy. Mendrika ho anao ny Nankang. Apprêtez-vous à vivre des émotions intenses avec Blue Line TV. Cinéma, sport, dessins animés, séries, grands reportages. Tout ça sur les plus grandes chaînes. TF1, TFX, Nina Novelas, Passion TV, France 24, France 2, Cartoon Network, Bein Sport et beaucoup d'autres encore. Offre promo, le bouquet magique jusqu'à 40 chaînes est à 30 milliards. Et le bouquet ultime est à seulement 50 milliards pour 70 chaînes. Blue Line TV, le rendez-vous de toutes les émotions. Retrouvez-nous dans les Blue Line Store ou sur www.blueline.mg. Areva matsiro be zany fety ato zany a. Rehefa eo ange ny paty matsiro akoho milay foana e. Akoho lay bridge, fa crevette koa tena masaka. Pensa be. Na crevette na légumes samy eo forme tsara ka. Ary misy sana ry ianao fa tsy misolo ny toerana. Tsy le zay koa angamba te style. Plan nu matsiro salona ihany ho tena norme. Na tsiro akoho, na crevette, na légumes, na omby. Mety aminao tsara reno matsiro salona rehefa anao e. Na ny vidiny koa aza poinsa be noho matsiro. Wow! Aigle d'or manolotra ho anao ny kapa Footloose. Hoditra 100 vita malagasy 100 amin'ny lokony maro isan-karazany. Vidiny mirary manomboka amin'ny 2,3 ariary. Ho an'ny rehetra azo anaovana isan'andro sy amin'ny fotoana rehetra. Footloose, mampiray atsika, mampitovy atsika. Aigle d'or, gaz c'est stylé. Arao ireo vaovao rehetra ao amin'ny page Facebook sy Instagram Aigle d'or Madagascar. Salut, joyeux anniversaire. Mandana sy malamalama ery ny lasany e. Rasoir Bic ihany akino ampiasay koa. Sady maranitra tsara ny maharitra ny Rasoir Bic. Ho anao vehivavy koa, efa misy Rasoir Bic natokana ho anao eny amin'ny mpivarotra mahazatra anao. Rasoir Bic ihany ampiasaina e, isan'andro. Koba Fenso, manolotra ora ho anao. Koba Fenso, ilay hery ilainao. Canal Plus, naiza eto Madagasikara. Amin'ny valora eto Madagasikara. Manolotra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy ary manasa antsika rehetra anaraka ny fampahalalam-baovao amin'ity alakamisy 17 ny volana janoary 2024 ity. Efa afaka andehanana ny tetezana ao Amoramanga nanomboka tamin'ny andron'ny omaly iny. Ny asa tao anatin'ny 20 ora ireo teknisiana izay notarihany ministry ny asa vaventy na natotosa sy nametaka izany tetezam-by any Moramanga izany. Tetezam-by izay mirefy eo amin'ny 10 metatra eo. Tonga tany atoerana ny filohan'ny Repoblika omaly nijery ny fizotrin'ny asa sy nijery ihany koa ireo izay tokony ilaina maika amin'ny famitana ity tetezana any Moramanga ity. Fa isan'ny nitondra takaitra tanteraka tamin'ny orambe ny Kija sy Rivodoza nandalo tamin'ny herinandro lasa iny ity faritry Moramanga ity. Fa manodidina hatrany amin'ny 500 no traboina any an-toerana amin'izao fotoana izao. Maro ny toerana natao andraisana ireo traboina ireo. Nandritra ny fidinana ifotony nataon'ny filohan'ny Repoblika omaly dia nisy ny fanolorana sakafo, nisy ihany koa ny fanolorana akanjo bodofotsy ary vola mitetina ray hetsy ariary isan'olona ho an'ny isam-pianakaviana ho an'ny ireto vahoaka izay traboina any amin'ny faritry Moramanga ireto iny.
Ijanona trany amin'izay loza voajanahary nateraky ny orambe mikija sy ny rivotoza izay tsika efa tafakatra trany amin'ny 1.7 no namony ainy vokatry ny andro ratsy sy orany kija iny ary efa manodidina trany amin'ny ray hetsy ihany no tafiditra ao anatin'ilay hoe traboina amin'izao fotoana izao araka ny taremarika izay navoaka ny teo anivon'ny BNGRC tamin'iny omaly hariva iny. Mbola miatra avokoa hoy ry zareo ny fanambarana ny mety loza amin'ny tatao sy loza miantra rehetra amin'izao fotoana izao na dia efa hita manomboka mihatsara zany andro dia nanambarana teo anivon'ny BNGRC sy ny apipa fa izao indrindra vao tena mila fitandremana satria izay vao manomboka miakatra ireny rano avy any amin'ny faritra hafa ireny ka mbola mila fahamailona tanteraka ho an'ireo faritra rehetra izay lalovan'ny lakan-drano eto amin'ny faritra Analamanga sy ny manodidina. Fa eo amin'izay resaka andro ratsy izay ihany ho any amin'ny faritra Antsinanana iny tsika maro ny tokantrano efa tafiditra ny rano amin'izao fotoana izao satria dia miakatra tanteraka ihany koa ny rano ao amin'ny faritry Antsinanana ao amin'ny renivohitry Antsinanana ao maromana koa Toamasina saika dibo-drano avokoa ny akamaroan'ny trano ao an-drenivohitry Toamasina ao ary manao antsoavo amin'ny fitondram-panjakana izy ireo amin'ny jerevana akaiky ny mahakasika izany tsy afaka ny miala ny tokantrano izy ireo araky ny nambarany satria dia maro ihany koa no mpangalatra manararoatra an'izay tsy fisian'ny olona tokantrano izay ka tonga mamaky sy mangalatra ny entana any anivon'ireny tokantranony olona ireny raha toka andeha hamonjy ny toerana izay natokana ho an'ny traponina izy ireo etsy ankilany dia ambara ho tsy voakarakara ihany koa ny ponina eny amin'ireny toerana andraisana traponina ireny. Eo amin'ny vaovaoan'ny fitsarana rehefa noadiadiana nandritra ny fotoana lava ireo roa lahy izay voasarivotra sy voasambotra tany Anosy Komoro fa nanondrana volamena antsokosoko dia niakatra fampanoavana izy ireo ary nalefa vonjimaika eny amin'ny fonjana Tamora mandra-piandry ny fotoam-pitsarana sy mbola anatotosana ny fanadiadiana lalina makasika izany fanondranana harem-pirenena antsokosoko izany. Eo amin'ny pejin'ny Toekarena vary arivo taona no nigadona teto an-drenivohitra tamin'ny andron'ny omaly iny araka ny fampanantenana efa nataon'ny ministeran'ny indostria sy ny varotra ireo vary ireo dia tafiditra indrindra ao anatin'ilay atao hoe varitsinjo ary hoezahana ho amparitaka amin'ny faritra maro efa isan'ny nahazo an'izany teny amin'ny Fasankarana sy ny faritry Nosy rehetra iny amidy amin'ny vidiny mirary moa ity vary tsinjo ity entina indrindra anampinan'ny vahoaka amin'izao fotoan-tsarotra lalovan'ny firenena izao. Pejin'ny fanatanjahantena baolina kitra fidinan'ny tompon-dakany intercommunal any amin'iny faritra Avaradrano iny totosa ny asabotsy teo ny lalao manasa-dalina teny amin'ny kianjan'ny Père Pedro no nananaovana izany na dia teo ary ny orambe mikija niondrika tamin'ny sarono ohatra nanoloana ny Ambohimanga kely ny commune ny Sabinama niondrika tamin'ny isa 4 nora ihany koa nanoloana ny Alasora ny commune ny Talata ny Volonondry ho tanterahana amin'ny 17 ny volana febroary izao moa ny lalao famaranana eo amin'ny Ambohimanga kely sy Alasora. Kanina 2024 tafiditra tamin'ny manasa ampaefadalana i Egypte rehefa nandresy any Côte d'Ivoire tamin'ny fandakana tiro but 10-4 toraka izany ihany koa i Guinée Équatoriale rehefa nandresy any Mali tamin'ny fandakana tiro but 9-10. Ankasitrahako anao tompoko lahy sy tompoko vavy nanaraka ny fampahalalam-baovao teto amin'ny RTG tamin'ity maraina ity mahandro no teo amin'ny tantsoroka teknika bandeka marandrehana aby kosa no nampita izany tany antokantranontsika rehetra tany manasa antsika rehetra trany anaraka tsy tapaka ny fandarana rivotra eto amin'ny RTG mirary tontolo andro mahafinaritra eo ambany fitahian'Andriamanitra. Seria. Leo be. Rivo baovao. Tsy rivotra fotsiny be zany. Rivo baovao. Mamerina ny arabantsika ohatrika miaraba Francis miaraba Goto miaraba Larissa salama baliakao. Nampaifadalana amin'ny kanal de Facebook kanal mandeha misy fandraisa ve ny kanal sy ny kanal tsy mandeha ny kanal zao
Tsy mandeha canal zao. Tsy mandeha canal zao. Canal aloha zao mbola tsy mandeha. Nefa ny rano efa midina. Nefa ny rano efa midina. Ny canne aloha tantaraina kely. Ino fa resan'ny canne sy ny canal ila vao miditra. So dia tena hoe anal reo. Amin'ny asabotsy amin'ny alahady ny ampaefadalana dia ny andro sy ny orany matsa tsirairay tsy haiko fa dia Burkina Faso Tunisia Burkina Faso Tunisia dia Gambie Cameroun angamba asabotsy dia Sénégal Guinée équatoriale sy Egypte Maroc angamba alahady. Zany hoe ny baolina tamin'ny omaly aloha ho an'ny mijery télé ho dia mahafinaritra ny mijery tir au but rehefa samy tsisy hamono ihany amin'ny 70 minitra sy fanalavam-potoana. Satria dia tsiro ny tahaka ny mijery film mitondra ny lohateny hoe dalasy le règlement de compte hockey choral rehefa raikitra ny tir au but fa tsy te hipetraka eo amin'ny toeran'le bandy mitifitra mihitsy kanefa dia adidi tsy maintsy raisiny io ka dia Eric Bailly ao amin'ny Côte d'Ivoire no victime mandray aloha izao satria ny zavatra manahirana ohatrany tamin'ny Asamoah Gyan tamin'ny Ghana tany aloha sy le bandy anankiray ilay tsy nahafaty penalty tamin'ny éliminatoire dia tongavan'ny olona ny trano ratsy saina ny olona mahatsiravina ny olona ka tiako tenenina raha tsara taiza raha ngany olona tsy mandeha migafy trano ny olona tsy nahafaty penalty zany lasa raiky tapisaka le fitiavam-baolina zany izy dia andraso aloha ka miadivitra kely tsika sy bandekama raiky tapisaka ny fitiavam-baolina eno hoe fa raha tena tia baolina ve anao dia lasa andeha amotika le trano le olona tsy nahafaty penalty raha manomboka eo amin'le amotika an'le trano anao raha tsy taiza amin'izay anao eo fa ny fitiavam-baolina any amin'le fanatisme fitiavam-baolina sy ny hoe vola lanina daholo any fitiavam-baolina tsy olanina zay foana le maharatsy an'le fanatika nisy bandy anankiray tany Colombia tsy nahafaty penalty izy tamin'ny coupe du monde nitofirin'le olona mihitsy sady nianarany raha teo moa Escobar ratsy saina reny olona mitifitra na eo ara le fitiavana le baolina zany raha ohatra ka tena voataiza tsara ny olona any am-pony misy tapaka lalana raha mihitsy ny maty gara Francis sy natadidy izaka ndesy andeo mamasina potika foana vetomady ka zay mihitsy matsy tamin'ny fotoana Zahira kosa zany ka zay ny hoa le olona zany miaina izy amin'ny fony nefa misy fitenenana hoe eto amin'ny saina izy fa tsy hoe tamin'ny tamin'ny fotoanan'ny Zahira sy Saint-Michel reny kosa ny aloha tsy hoe kory dia resy taridy andao tsika maki trano fa misy mpanara roatra fotsiny kosa misy fa tena paka fibola tena paka fibola raha tsy tonga dia manana tsy haiko ny famarina mbola kely moa tamin'izany fa dia nisy fotoana zany nandray fepetra mihitsy vetomady ngara koa mbola kely tamin'ireny mbola kely zay fa nga vetomady rery miaraka nga mbola kely tsika mbola misy orinasa anankiray tonga dia eo zay mijoro le tetonara kely bata io bata amin'ny akakakararo dia mahazo kiraro ray gony rehefa maraina ny andro bandy amin'ny tanàna fakiran'ilona droite daholo azavaina kely ny fanampiny rehefa ataony fanadiadiana ohatran'le tamin'ny éliminatoire fa tsy tadidiko ohatran'le ekipa sy tamin'ny Escobar sy tamin'le resaka neny Asamoah Gyan tamin'ny coupe du monde 2010 tany Afrika Atsimo le bandy miloka no mitombona kokoa ny fanadiadiana natao zany hoe nandefa Jolamboto hoe very ny volanay tamin'lahy dia Jolamboto ny alefa rehefa tsy izy ny tena tonga eo hoe on va se venger fotsiny zay amin'le resaka volanay lany satria ny eritreritra hoe ohatrinona ny azony lahy tsy nahafaty satria ny Eric Bailly tamin'ny omaly nge rehefa tena dinihana sorena kely ako nefa malahelo an'le ry ako hoe mafy ny mandaka an'io naforitra aloha le sorta nampidirina tany ambody tany aloha le izy avy eo tsy nakelan tsara aloha dia avy eo azony gôl ohatra somary mijanona kely hafahafa zay izy niainga le ka izy te hahazo dera mihitsy satria raha vao maty teo iny iny ny penalty milay indrindra Simoneza zany mpanao an'iny tamo eny efa elaela izy io misy isan-karazany fomba fandakanana io ka io koa tsy fanomezantsika za aloha tsy manome tsiny ny olona tsy mahafaty penalty aloha fa resaka ny zavatra tena mahavesatra amin'ny mpandaka penalty nge dia ny ao an-tsainy hoe anao akory izy ty hatramin'zy Lionel Messi zao anika mitaitaina matetika ny tsy mahafaty penalty nge ry Messi sy Ronaldo fa nomaly zao anisany olona no de raiko teo amin'ny fahatanjahan-tsaina dia Salah satria izy nandaka farany zany hoe raha tsy maty ny Salah teo io tena tonga dia salady ary niendrika le ry nataony zalahy gros plan mihitsy alohany andaka tena hitany hoe miasa saina be mihitsy hoany sa tsy hoany ty fa maty mola izy za zany mahita hoe na izany naty zany ery aloha ao anatin'ny traikefa sy ny eritsaina mandaka nendry Salah zany ary rehefa tena dinihana esoriny any amin'ny tongony ny lohany zany hoe tsy miara-miasa tsony reo rehefa andaka izy amiko zay zany mahatonga le matanjaka satria rehefa tena dinihantsika tao anatina daka tena important nefa tsy maty Socrates dia i Roberto Baggio any Italia tany anatina coupe du monde mihitsy zany resaka zany fa ohatra ny Salah maly vao hitako Mohamed Salah hoe Mohamed Salah ka Mohamed Salah ka
salaka fohy kely salaka raha hoe fohy izy kay akoatr'izay ny tunisianina misy volom-bava daholy akoatr'izay ny Cap Verdianina raha nga tena ohatra ny Cap Verdianina daholo le rony any azonareo ve zany fantanika zany ny ekipa ny Cap Vert ny lohan'le bandy mahay mandihy ny olona avy any mitovy daholo remedi afrikanina manazalaza zay na avany daholo nosy kely nosy kely zay fa ny iray iverenatsika le baolina tamin'ny Maly za mba nijery mantsy mba nijery ako Maly le Côte d'Ivoire sy Égypte le Côte d'Ivoire sy Égypte ny tapany faharoa nitako fa za tsy nahita tany voalohany tany satria nijirona tapaka ny vao nijery zany jereko anjakan'ny Ivorianina le baolina tena nanjakany ary tena mipetrapetraka daholo ny baolina rehetrarehetra zay nataony naiza anaty zany misy contre-attaque ny Égypte efa tady ho faty foana anankiroa fa ny tena attaque tsara petrapetraka de neny Côte d'Ivoire daholo ary hita hoe mahay baolina ry zalahy ny tiako tenena am'le hoe mahay baolina za zany mijery individuel foana rehefa mijery baolina hoe ahoana fomba fandakany iny baolina mipasy makaiza de mipetraka aiza millimetre ve sa tsy millimetre ny pasiny le ry ahoana koa ny fandraisany baolina misy baolina ambony be avany de ahoana fandraisany iny iamortisevany an'iny mialatsiny fa ohatrany fitenina football daholo zany fiteniteneniko zany zafady toko ahoana fomba iamortisevany an'iny baolina iny eo amin'ny tongony na eo amin'ny tratrany eo ary ahoana fomba fahaizany mijijy an'iny eo aminy na de efa misy adversaire aza eo akaikiny eo hay miala an'io bandy io de hay no mipasy eo no eo an'iny misy mahay ary tena mahay ary rehefa tena jerena ao ny tena misy elanelana amin'ireo ekipa ireo tsy hoe le ekipa koa no ngeda fa le joueur no ngeda mahay zay le mipetraka ny trakefy ia fa eo am'izay resaka le resaka penalty teo e de ombako manana ny teny namana Patrick izay miteny hoe reny ny afatarany hoe grand joueur ny olona zay ngy le teny mipetraka ny trakefy vazivazy sady mampime eto tsy tery amin'ny caméra ty moa ty sary asehoko ty fa naka fahamailona le izy mety azo atao hoe marina mety azo atao hoe tsy marina fa naka fahamailona ny Gambianina mialohan'ny naka fahamailona ny Gambianina mialohan'ny onany amin'ny Cameroun stop zany naka inona fahamailona wa atao ve mety tsy mitombony zany fa mila mailo izy zany fimailona fimailona fimailo ka fahamailona saka izy teo état d'urgence ka zao taloha zay satria eo amin'ny Cameroun izy eo amin'ny Cameroun izy dinona zavatra nataony tonga de nametaka masoka daholo ry zalahy miaraka amin'ilay epi be fanaovana amin'ny équipement de protection personnelle individuelle miary tena amin'ny Covid satria ny Cameroun de malaza mihitsy amin'ny fiketriketrehana momba ny Covid ity hoe mandefa Covid de rehefa mandeha ny test de hoe 12 am'lisany positif daholo tena tele défense am'izay no atao goal mba enoy hoa le hira hoe sason pepeta fa milay enoy hoa tena mba enoy le izy fa na emlisany fondresana fa tamarena teo vao eo eno hoa fa omaly eny resana fa enoy hoa fa zanga miteny resasatria am'izao resaka trabona zao de tea tokony enona le hira satria ny rano tonga iatreo de manahirana be rehefa mivoaka ny rano fa rehefa nijereko am'izay le Guinée équatoriale sy Mali voan'ny Mali be da be zareo voan'ny Mali be da be mihitsy amin'ny attaque tena ngambany raha ohatra ka raha ataoko ngambany taremarika eo amin'ny 90% eo ny possession an'ny Maliana 5 de mbola maheriny na zany satria tena mahavoly Maliana fa any amin'ny famaranana an'le izy tsy baolina maty mihitsy na ny ray ary eo zay no mahatonga anazy teny any amin'le individuel foana le izy mahay ny tsirairain'ireo Maliana ireo satria na ny fomba fakany baolina fomba fitondrany baolina hitanao misy adversaire avy any misy Cap Verdiana misy Guinée équatoriale Guinéenne zay ny fiteny azy Guinéenne mitondra baolina ka azony izy tsy mihodina eo am'le bandy eo tsy mihodina eo izy fa tonga de any ambadiky le bandy any izy tonga de mipasy tena mahay le rony tokony lasa lavitra zay ny Mali reny raha tsy resy Mali ny zavatra maly tsy haiko ny any amin'ny commentateur tany aminareo fa taty amiko de naveriny commentateur mihitsy amin'ny teny anglisy moa le tafakatrakara de finale ny Guinéana zay nahitsa ny bareny Madagasikara tsy hiatrikakanina tamin'ny 2019 fa ity no fanamarena ataoko aloha satria zao za raha vao mijery télé aloha aza mietrretrana hoe mihaino amin'ny teny frantsay na teny anglisy mihaino amin'ny teny tsy misy satria tsy maintsy vonona ny feon'ny télé ao aminay vonona ny feon'ny télé fa vao misy feo maneno de tsisy atoreny
tsisy atorina zao aloha ny resaka baolina raha ataony lôzika ny fanaingitaingina rehetra na resaka Nigeria na resaka RD Congo zany a de avy eo reny ny fifaniaona tamin'ny Frantsa efa coupe du monde efa nandreseny ihany Madagascar sy Barea zany champion du monde raha le jikajika anankizy le miresaka iny mahafinaritra fotsiny iny fa ny fivoaran'ny baolina tsy aritmetika moa le izy tsy na fa samy mivoatra satria le ekipa resitsika tery votovorona na afatesanjiva ray 0 anaky telo na efatra sisany ao anatin'ny ekipa le nanao io zany amin'ny ankapobeny ny entraîneur efa niova ohatra ny Cap Vert zay vahida li lojika nitondra azy teny Mahamasina tamin'ny fotoanantsika nefa ny Maroc no entiny vahida li lojika am'izao zany hoe raha atao lojikajika zany a de za koa ijery ny Cameroun na Gambia fa raha mbola mahasosotra kely na kosa aloha mikimaky ny Camerounais ao aty ivelany de tsy de aka Cameroun nefa tsy fidiny moa zany fa alaikany izy aloha ka zay tsy fantatra hoe mikimaky tokoa izy tena mikimaky fa ekipan'izy ekipan'izy any lasa scorpion ndray am'izao ty zavatra matsika kina azo tonga zany fa nga tsy fantatry ny FIFA hoe efa anaranay scorpion taloha de azony alaina any satria ty koa ny zavatra ny club M koa efa anarana Madagascar anarana Maurice ndray izy zao Maurice ohatra ny zavatra matsika izy andray no anao Barea zany ny ekipa ao aorianao afaka 10-20 taona nisy anao Barea ndray zao ny ekipa any africaine zany hoe zavatra hitantsika hoe tsy mahomby io lasa mahomby any am'zareo any eny ampelatana ny tena le izy tsy tsara fa rehefa lasan'olona ohatrany hoe milay zany sipy zany miaraka tamilay izy tsy ny rara iny la fa nafiditra anatin'ny fampahalalam-baovao fanampin'ny fampahalalam-baovao tamin'ny andron'ny omaly iny dia ny tsy ny maly ihany zany fa ny fakamaliny zany misy satria dia noho tsy fisiny noho ny atony manokana zay narakasa ihany dia nisy ny fifanaovan-tsony tetsy amin'ny commune tetsy amin'ny salle d'aparany commune tetsy tamin'ny fakamaly zay fifanaovan-tsony fiarah-miasa izy io eo anivon'ny Jirama ny ministeran'ny fanajariana ny tany aménagement du territoire zay moa zany ny Jirama de ny commune Lasora satria dia isy fanamboarana ny lalakely na kelakela-trano rehetra eno Antananarivo renivohitra de ho an'ny any Lasora isy koa ny fametrahana jiro rehefa apetaka zany le amboarana le lalana eny anelakela-trano de tsy maintsy asina jiro zay feno hoaniny izy zao feno-trabony any Lasora tsy fantatro feno any Lasora zany fa ny eto Antananarivo feno-trabony fa nanontanina ho le olona omaly fa maninonareo ny eo de hoy izy hoe fanesika loatra hony ny any amin'ny anina de aloany eo ny bentanana raha matovady ny bentanana Antananarivo de nisy fotoana nidina teny Akorondrano ary somary nampiakapeo tamin'ny fahitanany ny fomba fikarakarana azy reny zany de tsy hoe sanatria noho izay anton'izay na hoe tsy misy tsy fatokisana an'izy any ambadika any fa ny commune urbaine Antananarivo de milaza zany fa ny fanampiana ary ombako manana ihany le izy rehefa tena taony koty hoe aleo ho tantanana Antananarivo ny fikarakarana ny fitantanana ny trabona fitantanana ny trabona oeto Antananarivo ary marina le izy raha ohatra zay zany no azo andrikanana ohatra zay iny resaka ny angamaly tsy fantatsony hoe tsabona ve tena tena sa tsabona fa viny ve de tsabona le olona tsabona koa le tamin'ny kararano efa hatramin'ny kararano izy de tena de ohatrany mety azo eritreretina ihany tokoa hoe fa mandeha ve ny raison sa tsy mandeha ohatrany tsisy raison satrany raison isan'ny fanampim-baovao daholo moa zany rehetra zava dia hitatsika eo ny toy any zay ny amin'iny resaka tsabona iny efa ny anazy zany le resaka pronostika moa zany satria ny efa nantenaiko aloha amin'ny ankapobeny zany efa somary nandisy fanantenana ihany satria tsy nilamina tsara le izy noho efa tena nidiniana de omenantsika reo match de mba omeko ny pronostika koa lisany any ohatrany tsy mivaky lohanay mihitsy manina indray lisany hoe Burkina Faso sy Tunisia tataraiko lisany zany rehefa avy eo tataraiko ho anareo ohatrany tsy mivaky lohanay mihitsy nanao izy président ndray toy izy président fokotany ngeny ataony président fokotany ataony an'iny fararotiny olona fotsiny le mbolisatra ve zay aloha le tapoakapenana ny ambony tsy possible zao ane zalany tena danza be misy olona ranga mora kirikirina manodidina azy rehefa tena atao mifandiniana samy manao film atoly le film mitondra aloha tena hoe hitanao vezato olo kosa aloha le izy kosa naizana izy satria zao nge mahakamo hoe manao ny anankiray de lazay rehefa mananina de lanao le ray de anankiray de mananina de io le mahatonga antsika avy midina ifotony
ary io rehefa tena dinina ny alalan'ny rano midina ivodiny le izy fa ny tompona raiky teto amin'ny hery DJ zao fa midina ifotony ijeren'izy eny ambony eny hoe manao ny talia général maka mba ifota mofo ty anamboarana le tomobile Pronostic 2005 anamboarana Edmond ty manasa tomobile pronostikako Burkina Faso sy Tunisia za maka Burkina Faso Sénégal miaona amin'ny Guinée équatoriale za maka Sénégal eritreritro zany fa eo ampijerena ohatran'ny mahaly aloha lasa tsy maka tsy maninona dia Burkina Faso Sénégal any amin'ny demi-finale ndray fakahita raha ohatra ka ny Gambia sy Cameroun de aka Cameroun ako fa ataoko tsara ambina tsara fiara Cameroun sy Gambia de rehefa avy eo Égypte Maroc io bôl io de aka Égypte ako fa maniritiry ahy io ao anatin'le tirage rehetra teo sy tant pis pour eux rehefa tena diniako aho tamin'ny Mali Mo Salah de le traika efa azo any ampanaovana baolina any Europa ihany koa no ampiasaina ihany fa saingy arakaraky ny entraîneur sy arakaraky ny namana miaraka aminy eo satria tamin'ny Mali de marina tokoa fa mafy de mafy ny fizika sy ny présence sy ny lista ny mpanao baolina ny Côte d'Ivoire niakatra teo fa saingy ainy Égypte ninana azy iza le natindresiny Tunisie tamin'ny andro tamin'ny ampavaly tamin'ny andro farany na tonga ny Tunisie tafakatra le natonga nazy meilleur troisième i Tunisie koa de nahay contre n'le élément matanjaka le Côte d'Ivoire Mali matanjaka physiquement zany de nakama koa ry Zaha kosa aloha Orienty lamboto fa Orienty lay Mali fanamarinana kely aloha vetivety mba tsy sinny fanamarina fa isan'ny fanampim-baovao mba tsy sinny fikorontanana ny mpianatry ny anjerimanontolo no efa miverina an-tsekoly nanomboka ny andro ny omaly ho an'ny Tomasina sy Antananarivo Fianarantsolo zany tena voakasika izay ny mpianatry ny anjerimanontolo zany hoe reny anivon'ny université ny ST ireny no verina efa niverina nianatra taorian'ny fa ny mpianatra tsotra mbola amin'ny alatsinainy vao miverina miazo ny sekoly fa ny any pitatafika Fenerivo sy Alakamisy tsisy raha iny any eo andeo ale izy za tena nahita marina mihitsy ny école confessionnelle moa zany ny tena mianatra ny misy any Fenerivo zao misy ny katolika de misy ny protestante fa mianatra daholo ireo ny alatsinainy teo ny école confessionnelle anay tsy mianatra alatsinainy teo le Tananarivo revohatra no tsy mianatra nefa nitafiditra ao anatiny daholo ny alatsinainy teo tao anatin'ilay fanadiadina fidinana ifotony nataontsika teto ny mpanao gazetitsika teto anivon'ny RDG ny amin'ny faritry apitatafika ary efa nisy hoe niakatra ve rano nanosy efa nisy an'izany ve déborde ty velany ty efa nisy efa tany zay mbola classe de terminale teo Mahamasina nefa niakatra le izy niakatra teo amin'ny faritry mibozaka iny fa tsy tafakatra ty amin'ny arabe tsy tonga taty mbola tsy tonga azonareo an-tsaina ve raha ohatra hoe Mosesy manokatra de anosy io sokafany inona ny eo ary ny napaka de atao aninan'izay tonga ny be ny tanàna vaovao tadidiko mihitsy satria amin'ny taona 7 dia nolavahana nosy somary noalalinina nosy ny fotony zany nikotina zany nikotina mihitsy noalalinina nosy tam'izany aloha anao dokam-barotra de rehefa avy eo ilay fotoana efa nandrasany maro be stockage manerana ny magasin Cosmos ka hatramin'ny 6 février fihenam-bidy hatramin'ny 10 isanjato amin'ny fanaka kojakoja tokantrano fahitalavitra électroménager ary entana maro samihafa any magasin Cosmos ary ny fotoana hatramin'ny 6 février ny déstockage Cosmos, votre partenaire de confiance. Apprêtez-vous à vivre des émotions intenses avec Blue Line TV. Cinéma, sport, dessins animés, séries, grands reportages. Tout ça sur les plus grandes chaînes. TF1,
TFX, Nina Novelas, Passion TV, France 24, France 2, Cartoon Network, Bein Sport et beaucoup d'autres encore. Offre promo, le bouquet magique jusqu'à 40 chaînes est à 30 000 arrières et le bouquet ultime est à seulement 50 000 arrières pour 70 chaînes. Blue Line TV, le rendez-vous de toutes les émotions. Retrouvez-nous dans les Blue Line Store ou sur www.blueline.mg. Maman, j'ai faim. Tu veux de la mortadelle ou du jambon? Maman, sandwich, du jambon. En plus, c'est du Chantecler. Oui. Les brochettes sont prêtes. Je peux avoir des ailes aussi? Merci. Hey, c'est Chantecler? Oui. Ouais, Caredas, à moi les nuggets. Renate, c'est du Chantecler en plus. Les enfants, à table. Youpi, le poulet rôti de mamie. Le poulet rôti Chantecler de mamie. Chantecler, chaque morceau nous rassemble. Arriva matsiro be zany fety ato zany a. Rehefa eo ange ny paty matsiro akoho milay foana e. Akoholaim-bridge, fa crevette koa ny tena masaka. Pansa be. Na crevette na légume samy amin'ny forme tsara ka. Ary misy akisana ry ianao fa tsy misolo ny toerana. Tsy le zay koa angamba te style. Plan nouille matsiro salona ihany ho tena norme. Na tsiro akoho, na crevette, na légume, na omby. Mety aminao tsara ry nouille matsiro salona rehefa anao de. Na ny vidiny koa aza poinsa be, nouille matsiro. Mbola lavitra zany lalako zany. Ary aleo no toanana biscuit 4 avy ary tonga de lasa zao na ankizy na olon-dehibe ny biscuit 4 de manome hery sy toko anao entina hiatrika ny tontolo andro satria ao aminao no tanjaka ny 4 ankafizo ary reo biscuit 4 isan-karazany 4 happy 4 jump 4 turbo 4 up 4 B 4 booked ary vaovao be ny 4 choco be feno chocolat be sy ny 4 go be mampifaly mandehana lavitra kokoa ampitikina miaraka amin'ireo biscuit 4 telo le 4 ao anatinao. Wow! Aigle d'or manolotra ho anao ny kapa Footloose. Hoditra zato isan-jato, vita malagasy zato isan-jato, amin'ny lokony maro isan-karazany. Vidiny mirary, manomboka amin'ny 2,3 ariary. Ho an'ny rehetra, azo anaovana isan'andro sy amin'ny fotoana rehetra. Footloose, mampiray atsika, mampitovy atsika. Aigle d'or, gasy stylé. Arao ireo vaovao rehetra ao amin'ny page Facebook sy Instagram Aigle d'or Madagascar. Vous êtes amateur de séries, de films en streaming, de jeux vidéo en ligne ou bien plus encore, toujours plus de bons plans avec Wi-Fiber. Profitez d'une remise exceptionnelle et ne payez que 159 000 ariars par mois pendant 6 mois pour tout nouvel abonnement de 24 mois. N'attendez plus et profitez de l'offre Wi-Fiber Prime au prix du Discovery pendant 6 mois en édition limitée. Offre sous condition Wi-Fiber, désormais disponible dès 12 mois d'abonnement. Rendez-vous auprès de nos points de vente. Orange. Sohid, mivarotra telefônina marika tsara be sy vaovao be. Sohid, bateria matanjaka be. Mivarotra panneau solaire sy kit solaire, bateria ana fiara sy moto. Sohid, azonao jifaina manerana ny nosy amin'ny vidiny tena mirary. Sohid, malaza be, tsara be, matanjaka be. Appel 033 65 00 966 032 32 05 266 034 30 87 966. RDJ. Ie, afaka miditra nareo anaty afaka miditra sara maboto miaraba poto afaka miditra nareo anatin'izany rehetra fa na izany zany ara ny vaovao sy tsara ho fantatra misy foana ihany eny anelanyelany eny ho an'ny mpianatra moa zany dia efa ny mpianatra ny université no ambara fa efa miverina an-tsekoly zany efa miverina eny amin'ny anjery manontolo manohy ny fianarany taorinan'ilay roa andro nambarany ministeran'ny fampianarana ambony fa hijanonan'ny fampianarana satria nisy roa andro tena degambe zay ny azo anao dia niny latsinainy sy ny talata teo iny vokatry ny orambe mikija tamin'izany rehetra izany le lalana ny Moramanga Pompelier le tatezana vy Pompelier zay vy 5 metatra eo izy io efa namafisika tao anaty fampahalalam-baovao teo moa fa 5 taona ihany no fiara zakan'io
ho tatezandia io miditra ny chauffeur de midina de atosika 5 taona dia misy moa le lalana misy le déviation eo akaikiny eo zany fa ho an'ny ny fiara vaventy ny tena mampiasa an'io lalana 5 taona io a dia ny akoatran'izay koa eny amin'ny resaka tontolon'ny vary eny zany misy vary a arivo taona tonga indray za moa efa andrasantsika toy ihany tao anatin'ny fampahalalam-baovao fa alalinina kely fotsiny hoe misy hoe arivo taona teo amparitaka eny an-tsena eny amidy amin'ny vity mirana efa nanomboka maly efa miparitaka ny arivo taona tsy matindray andro ny arivo taona tsy matindray andro anampiana ny vahoaka am'izao lisy nisy fotoana efa nijerevako ifotony an'ireny vary eny fa tsy de le mahazatra antsika le ratsy be le stock tampon e fa mba vary itoko le vary miparitaka fa tsy le aretina mba azo atao mba tsara ihany zany mba tsara ny kalitao an'ireny vary izay miparitaka eny an-tsena reny zany amin'izao fotoana zao a fanamafisana fotsiny mahakasika an'le teo hoe nieritreritro fijeriko manokana misy ny fantsoava ataon'ny commune urbaine Antananarivo amin'ny raha misy fanampiana tianareo atao dia efa misy lalana finday omendry zareo moa any atsoina hanampiana an'ireny olona ireny satria marina ihany tokoa aloha hoe tena mety zoana Antananarivo reny vohatra ny mitantana ny kabonany zay satria ohatrany hoe Moramanga ndre mananony azy zany tsy midika mihitsy aza manao fanjakana tena tsy mainty ministera amponina ny fanjakana foibe manana ny andraikiny fa koa manana ihany koa ny tanàna n'Antananarivo amin'ny eto an-toerana n'Antananarivo miara farimbondreo zany zay miara farimbony eo i Ambohidratrimo manana ny trabonany izay mbola hidinako eny amin'ity androany ity fa maromaro mihitsy izy ireo faralaza raha ny tranonay moa zany eo zany dia mitazana mitsanana Antananarivo fa raha vao fo maraina dia otrany any tasy zany zay zany mahafinaritra le izy kanefa mampalahelo satria dia ohatra ny eny amorony tasy ho an'ireo zay efa mipetraka tamin'ny fariany tasy tsara goatra vao mifo maraina tsy mahita zavatra mahanto fa mitodika makaiza mekandrefa mbarabaranareo daholo na mety vekana na metsinana na mety toa dia be foana fanazavana kosa ny toy any amin'le fitandremana ambarany BNGRC momba ny eny tanàna Antananarivo manodidina sy any ambadika sanana atsimo sy inona no mitranga dia ohatrany hoana ny fandehany dia nakay nivoaka tokoa le olona dia niala sy dia miverina sy ny ahoana satria le izy savy be masina mihitsy mantsy hoe zay mipetraka amin'ity izy ty dia miala sy ohatrany fa dia ny miaramila no hiambina sy ohatrany ahoana fitrangana indra nidiny fotony nareo amin'iny mbola tsy nidy mbola tsy nidy azonareo zany teneniko zany azondraika tamin'ny 3 andro teo zany BNGRC dia miala aloha zany dia miaramila miambina satria natahorana misy olona aloha zany ondragoty manao an'izao ihany eniko tamin'le vaovao tamin'le radio Rahavavy iny zao hoe ny rahavavy fa tsy rahavavy maraina izy zany rahavavy dia tele izy rahalahy maraina hono izy ao dia ny ariva izy makany mizanany ihany matory dia izy hoe tsy tokony hitandrina foana ve na maraina na ny ariva indrindra nakasika moto any aminy satria mbola tsy ampiasaiko fantatro ny teknisianina no marina hoe expertise ihany aloha zany anie ny expertise io zany dia partagena be le saran'le expertise rehefa aveo aiza sy manina satria zahoany expertise io za mandavaka ianao mijery hoe manahoana ny fipetraky ny tectonique des plaques tsy hoe manova resaka raha goty fa mampivady resaka alaivany eny biscuit dia alonay ao anaty dité ohatrany ty atsangako ty hoan'ny alaivana biscuit na biscuit misy tobe dia alonay dia ohatrany eny mety ho paoziny tranontsika le téléphérique eo zao donany rano le téléphérique manidina ty ambony ty ohatra micro le raha matoa le tsirara iny ihany mbola tonga hatreny le raha matoa zao dia jereo fa rehefa manao zao dia manao an'izao amin'izay biscuit iny dia leviny dia sanatria mivava ladiny lela ohatran'izay ny paoziny trano raha sanatria ka mbola minimijanona anatin'ireny ihany tsika tsy le olona eny hoe minimijanona fa le expertise tenenina zany tsy inona nisy ny fampitandremana dia ahoana amin'izay ny accompagnement le olona dia inona no mitranga zany zao memainy aloha zany ny andro dia ohatrany ohatra zany hoe le fanazavana isan'andro raha ny faniriantsika zany ohatra général lelako zao tonga etokoa eto toerany segeto izy dia mba miresaka eo koa izy io gota tsy mahay zany fa tsy mila mitondra megafona ntsony koa fa tsy am'le ohatra zao le tsy mandeha ny radio tsotra ny zavatra azo sayantsony amin'ny rany amitsika dia lerany masana miteny ao anareo miany rivotra dia tsy mandeha zao amin'izao fotoana zao dia tsy mandeha ny eny anatin'ny radio terrestre fa ny satellite sy extraterrestre ty resantsika ary atao tsisy miantso mihitsy zany rehefa zay le izy tsy mandeha ny tena afaka miditra nareo afaka miantso azy mahita maheno miantso ny olona mijery le radio kokoa no
fa tsy le web zay le izy fa any anaty ihany ny olona zany noho io moa zany aty ambara fa nonokony antony manokana ara teknika tsy manokana ka olana amin'ny olona koa nge ary dia am'le teo le hoe le fanananay ka le entanay koa aho aiza ny ametrahanay an'ireo to zay koa ny anisan'ny antony mahatonga sasany tsy mety miala zay ny any Tomasina isorako manokana ny namana mpanao gazety avy any Tomasina nameana le fanadihadiana zany maimbo rano io lay rano tonga any maimbo be olo le rano tonga ao an-trano maimbo be le rano tonga ao an-trano zareo nefa tsy afaky niala ao an-tranony fa satria vao miala ary zareo dia tonga ny mpangalatra ary zay koa le tranga eny ny tena atahorany olona vao miala zareo dia sany mpangalatra ny mitondra lakana mangalatra ao an-tranony izy ireo dia zay mahatonga an'le hoe tsy afaka miala ao zareo fa dia hoe aleo tena andrasana ihany raha ngany tranonay na hiakatra eny ambony tafo ary zay tsy koa zany fa zay ny zavatra misy any amin'le tanàna eny manamorona sisaony ara-piarahamonina sy ara-pifampitondrana zany hainareo tsara fa rehefa any amin'ny hôpitaly misy chirurgie zany dia misy olona tompona andraikitra tsy maintsy mandray ny andraikitra manao smitaratasy zay hoe hodidinay Godard zany fa dia Larissa sy ny surveillance générale no manao smitaratasy miteny fa hoe Godard mety mahatapa-kevitra ihany ataovy na tsy ataovy misy ohatr'izay zany fa ny fomba hanaovana an'izay mantsy io le asa atao rehefa tapitra ny orana io le resaka ifanaovana samihafa satria raha manana ny sarina Antananarivo sy ny lemaka manodidina Antananarivo tany amin'ny taona 1990 isika dia tokony ho fantatra zany fa isaky ny metomboka ny taona dia mitranga ny zavatra tahaka an'izao fa ny zavatra tsapa nefa ary eo dia tsy mitoraka sase misy PPN amin'izaniza mihitsy aloha fa ohatrany tapohan'izany foantsika izaka ny tonga le izy ohatrany tapohan'izany foana le izy fa any amin'ny volana Mesy Jona sy Jolay tsika tsy misy fotoana mihitsy hoe andao ary tsika anangana angara be anankiray mitovy amin'le akaiky ny Skapara andao ary tsika angataka an'ireo le mpanan-karena rehetra eto tanàna misy toerana anaovantsika ohatra zany zao ohatra ho azany akaiky ny rato iry zao ny parkina so mandrakizay ohatra hoa dia trano lehibe hoe atao inona koa io hoe rehefa tonga nge ny janoary reto ho antsika rehetra vahoaka efa mipetraka amin'ny faritra iva mety hodobon-drano nge ho avy foana ny io zavatra io dia efa mba vonona isika satria amin'izao lasa taimbava sy fanomezantsiny amina resaka gymnase fiangonana sekoly sy ny sisa ny fanaovantsika resaka mandany jiro samihafa zay tsy androsoana amiko dia ho lany andro ao ireo rehetra mieritreritra zany fa dia efa mitilitily 320 foana ny adihevitra samihafa satria misy manatitra misy mandeha lakany ery mandeha mamonjy ny olona dia manataimbava sasany nisy indray aloha mitondra sase mainty mandeha manatra zavatra maky ery dia ny problème tsika samitsika zay teneniko fa andreny vohitra ao ny radio sy ny télé sy ny Facebook dia mitondra ny zavatra hoentiny mihitsy na manonjy io na miletika io na maimbo misy zavatra hoentiny io matoa ao anatin'izany ny adihevitra dia nanao makiazy le sipa tamin'le sary teo aloha dia sy nanao makiazy izy satria misy zavatra mahazo azy zany dia ny antsika tsy mba le zavatra resana fa dia fitaka be le makiazy le rehetra zany antsika zany ratsy taiza zay miteleny zay le tenen'zay manao faute andraso aloha ary andraso aloha fa ahitsoko ny asa ty zany mpanitsinitsy io le manao an'izay resaka mandeha makany amin'izay tsy mba hanampy velively mihitsy amin'le fanamboarana an'le ohatra ny bancaire be ry amin'izao mandrakizay tamin'ny Vegas any io raha goatra ny milalao film le olona tsy le jeu d'acteur le olona nitsarainy olona fa ny amin'le akanjony ary iny koa dia tsy miala amin'le akanjo ba menamena iny foana fa dia iny foana tokony any amin'le jeu d'acteur le olona ngamba tokony hitsarana le olona kosa ka fa tsy any amin'le akanjony tsy miala amin'le akanjo ba menamena zany hoe ny olana ao anatin'le tenentsika teo hoe lasa fialam-boly sy PPN sy mofogasy raha manonaky ny olona nge le manao an'le abe ao anatin'le resaka tsy mifidy tsony le olona hoe misy nge mahavony olona any amin'ny fony misy makarafo olona mampatsalama olona ohatran'izany satria eritrereto hoe tamin'le bande gol ny Côte d'Ivoire le mitrongo bozaka iny nge maty nge mamany fa tsy mifandray amin'le mitrongo bozaka akory fa ohatra maty ny reniny ny arivany iny pitso ohatr'izany misy mpanao baolina atao amin'ny club M nge ka maty ny reniny tamin'ny fotoana na ogaogany olona azy tamin'ny resaka baolina dia maty ny reniny tany an-trano no ny fahinonan'le hoe ohatrany hoe
ka amin'ny ankapobeny ny olona endry sy matotra sy mana fanetretena mijanona amin'izay foana ny toetrany. Ny olona efa resy lahatra amin'ny resaka finoana, ny olona resy lahatra amin'ny resaka politika, ny olona resy lahatra amin'ny fanatsarana sy ny fanasoavana ny mpiara-monina mijanona amin'izay foana ny toetrany. Fa rehefa kitrokitronina eo izy ka kirikirina eo izy mivadika biby. Zay fotsiny ny olana kely fotsiny ao anatin'ny resaka ankapobeny ka za mahita hoe za aloha mbola makakamerona aloha zany aloha. Fa raha ohatra manerikirina avy eo dia aka Egypte eo Lasa ohatran'ny faux débat le izy zany farany. Faux départ. Le izy ke misy foana fa Alokom-patanana ho an'zareo ho any Jordanie amin'izao fa mihaino antsika trop be hono ny maripana fa hatrany amin'ny 3 degré. 3 degré? Mangatsika. Mangatsika any zany. Mangatsika be mihitsy hony de tsy miala tsy miala miadikeo kopatanana daholo nareo rehetrarehetra any dia ny any ampitan-dranomasina rehetrarehetra ihany koa. Kopatanana. Ireo razafy koa raha meny dia kopatanana ary priska izy atao le minomeno antsika Canada reny. Za amin'izao fotoana izao dia manoratra spectacle anankiray stand-up. Spectacle stand-up io zany dia efa eo izy efa fonombonina ny endriny. Hena kokoa zany no firongorongo-javatra mitranga mandritra ny leseo. Leseo io zany amin'izao fotoana izao. Ahoary? Akosy fa dia betsaka ny amin'izao andro zao ty kosa aloha dia tena fampitandremana dia mailonareo itsika satria ao anatin'ny zavatra misy trabona sy zavatra ohatr'izao miabetsaka ny olona mamaky trano indrindra rehefa amin'ny fotoanan'le avy ny orana. Zao zao maro ny olona afaka omaly tsy omaly le tantaraiky iny dia omaly indray ny namana iaingo nisy nanafika dia tonga indray ny mpitandro filaminana fa polisy indray io. Zany hoe fa manomboka ainga piasa zao ny polisy sy ny zandary. Misy namana anankiray zay niantso koa tamin'ny sasakalina dia natsona ny manam-pahefana dia tonga tratra koa le olona dia tetsy anosy teo ampefiloha moa zany fa anosy ny diapita teo akaikin'ny radio teo indray bandy manao abrakadabra zay am'le mpitondratondra vato tony fa tandremo le mitondra vato dia manao le albadiry sy ligota sy ny abrakadakatahany kotara reny dia tratra izy ary bandy boby na le bandy varira no men'ny fitaka maimboampy dia tratra amin'ny polisy izy. Dia nisy mpanendaka anankiroa koa vao maraindraina dia le polisy izay omena toraka voninkazo fa tsy manao ohatran'le anankiray tery amin'ny 720 hektara manao hoe tsy asako zany fa le polisy manao circulation nanenjika an'le rony fa nitsoraka tao anaty rano nanosy zalahy fa tratra sotra polisy omaly maraina. Ay dia zay na tonga lerolerony le gaga be za mahita le sary bandy miaraka amin'le teniana mpanao circulation ary polisy circulation zany sambotra le bandy nitsoraka tao anaty rano circulation koa niditra tao anatiny ao anaty rano le tsara fahana ity dia tsoky le ry dia azo le rano nisy ranony zany nidikan'izany teny anan'izany eto zany dia hoe tena toraka voninkazo an'le rony milay kosa nanomboka milay ka nanomboka milay koa ireny sady mbola omentsika foana zany le anina ireny ilay numéro izy moa nandray ny numéro tato iny le an'ny sagy ny zira le nomen'ny dirikaby so dia ambadimbadika ity taratasy tadiavintsika numéro Mohamed-Salah. Efidy zany. Zaho raha afaka nienregistré dia nalefako teto ny feon'ny mpanao baolina any amin'ny kanina rehefa hira-pirenena. Misy natokony mba tsy hampanatondro le roa kosa micro rangava mampalelika le bandy. Manjary le vatiny igny afabaraka ny tanàna nge am'ireny. Amin'izao tokony misy fampianarana mihira rehefa le regroupement. Nisy mihitsy ka ny ekipa-pirenena malagasy tena ampianarana ny hira ny hira-pirenena. Fa nareo mijery le kanina amin'ny ankapobeny rehefa manam-potoana dia mijery eo. Dina ary zao ataoko zao. Maseta moa dao nene. Le entraîneur le mpanazatra ira amin'ny sinery zany. Maseta moa dao nene. Mandeha mibaolina lasa mibaolina. Maseta moa dao nene. Mezahako mihitsy inona ny tenen'le bandy. Hitanareo misy bandy rola zay
Anakiroa mpibatiko maseta moa de neneny ray de ny ray le misy ohatran'ny TikTok tambatra amina mpanao baolina iny like izy iny misy ohatran'ny mandaka baolina le izy ka TikTok mihitsy le nangonina de nanaova fa tsara anisan'ny tsara le izy hitanareo le misy an'le bandy manao barazy amina coup franc direct de misy ranga mandia ampitatsofina ao anatiny eo de maseta moa de nenety indray asainy le bandy le barman hoe meo zavatra ozy izy mba sotroko am'zao mahafinaritra be zao de anamboaran'le ry loatra ny divay mifangaro de rehefa avy misotro le ry de maseta moa de nene de iny le mahafinaritra iny le pub iny macedoine mandeha fa mipub am'kanina raha tsy labiera de paracetamol amin'ny kapobeny de banque reny fa labiera sy paracetamol ny tena vrako hoe zany hoe makarary endony afrikanina zany ny misotro labiera zany eny efa lakeko am'ilay foana koa aloha nindray le makamaka rivotra kely mandritra le mi-temps iny eo mba afaka am'izao récréation kely lalovana zao makany an-dakozy miaraka mimi de marina hoe mavonjy ny mahazo sakafo ny traboina fa mbola afaka koa ty teny anankiray zay teneniko ao amin'ny hebreo fitoko fa 7:5 rehefa mandeha nonja-feo tena izy raha de mavonjy tokoa izay manatona an'Andriamanitra amin'ny alalany izy ao amin'ny hebreo no ahitantsika an'izany tenin'Andriamanitra zany am'izao fotoana mafy lalovantsika rehetra zao zany de alao mba mifampahery kely sotra mba ny tonga le zavatra nyteneniko ty koa rehefa tena mandeha tsara koa de ho averiko ty tsy hoe tsy misy ny orana dia tsy miakatra ny rano tandremo ary ny rano mbola tsy midina maseta moa tany mbola tsy midina ny rano ny ery amin'ny sisona aloha zany midina kely fa mbola feno rano sy dibo-dranony ao dikan'izany ohatrany hoe ahoana resaka lay fianarana misy azy zanako ery Patsakana de fa niteny hoe andraso aloha hodiniana kely fa hojerena hoe ahoana ihany ny amin'ny latsinainy satria le rano ake tsy midina ny orana fotsiny tsisy inay aloha ny rano fa nandeha vary ary natao be rano be mihitsy fiverenany rano le rano tena hoe mbola tsy de midina loatra fa tsy miany ambotro manjaka aloha ny ambotro manjaka sy ny lalina rano tapahana le rokady vaovao de mbola tsy midina le rano le tonga namana vao mavomavo ny tropa mifangaro amin'ny lemaky ny mpanao briky iny mbola tsy midina maraina teo mbola tsy midina le rano teo amin'ny skavy zany mety midina le izy fa tsy mbola imperceptible ma ny zavatra misy fotsiny zalahy miverina kely vetivety am'le firenela rangarak'anina am'le ray minitra fotsiny ty de tsy tozako le resaka kanina ohatrany hoe mamaly an'le na ty kanina na tsy na ty kanina na sy kanina dambianina le hoe mailo amin'ny lafiny rehetrarehetra indrindra amin'ny covid de maly sa afaka maly izy maly na maly inga eto hoe tsy zay anie no efa misy agence manokana ane miandraikitra ny fanaovana an'izany test zany eto fa tsy eo ambany fibaikoan'ny Camerounais mihitsy ireny ka no zany tsy tompona andraikitra mihitsy zay hoe isaky ny eo amin'ny Cameroun de misy joueur positif misy fa ny zavatra tiako tenenina indraindray koa tsika afrikanina tena teneniko ty fa nitranga misy tsiny ty rehefa tonga amina firenena ohatra ireny mivahiny ohatra tonga eto Madagasikara ny ekipa pirenena afrikanina anankiray manaraka ny Aubameyang de mandeha tsara lalàna de mandeha ao atsara lalàna nisy ekipa teto efa maty mihitsy nisy mpilalao teto efa maty mihitsy vokatra hoe tandremany maty ny aretiny zavatra mariny zany nisy mpanazatra na ekipana tarika afrikanina teto nandalo teto Madagasikara maty noho ny efa tenenina hoe aza mandehandeha any ivelany any fa tsy tompona andraikitra amin'ny ara-pahasalamana any zay fa ato no andraikitray de mialatona de mandeha ary fa nanao ny ataony any lasa ihany nana an'le hoe kaly vokatry ny tany de zay mivokany rehefa aveo ndaosiny fahafatesana ilay mpanazatra an'ilay ekipa tamin'izay fotoana zay nanahirana be ny androny toy samy natatidy an'izay daholo ngamba ny mpanaraka rehetra ny tontolo amin'ny fanatanjahanteny oviana nisy zay tranga zay no arinina le valana retana nisy tamin'izay fotoana zay efa nirarana tsy corona aloha efa norarana hoe aza mandehandeha ny ivelany any mbola nanao fanahinina ka izy nenao an'le hoe aza manahy avy any efena revatsinanana ny afatra ny vakiko ny namana avy any mbola tsara tonga ny traboina mivatra feo fatao mbola tsara tika tonga ny traboina sokafana zay mety trano maventy ary ny moské ve mbo azo idirina koa zay alefa fotsiny ampitiavana zany dia ty koa ry olo malaza mbola tsara magnantaigna anao ny be tsy misaraka agnalanjirofo mba hanagno valandresaka mikasika
fiainam-bahoaka ny ferivesta sotro tompoko ho avy Afaka mangataka hira mbola tsara ambody ndray eto feo mbola io. tsara vagnono agnariny le tragno misy hongony misy tongony izy igny hoy Razan viny ferivesta izay Razan ziaby zany manao raha mivangana amin'ny oy efa message télématique mangataka ina Hira. Hira zany tsika Afaka mangataka hono fa tsy afaka. Amizao ve Fantako fa mety zoka mbola ho avy izy miaraka Rapitso angelaka misy. Oy. Rapitso alaka misy avy any Canada ianao fantatro tsila mihitsy avy Canada. tarakely zaintsaintsy efa sy mbola tsy cher zay itoraka tara tondrala izy teny amiora tondra rapitso odiama ikaraka misy basio fanangonana kely aro an'ny mompiteny maraina de tonga aty nge tanja be raha voatsy hoe itsy kely izy ohatra hoe amin'ny valo izy ny tonga na valo sifany kosa ve tsy tratrandrarara hoe any fa zany hoe tsara ihany koa zany famporosiana ny tompon'ny orinasa zany tsara raha misy clavier gitara foana ato hoe iran'ny jily koa raha tena misy olona mangataka foana misy tory natona kely iny izy le tamizoma ay ve so iraiky zao zay anaovanao azy fa iny fotsiny nanotaniny fa ity ve nangataka an'izany say momoty Misy izy nangataka ny tsy tadidiko fa efa teo izy nandeha tamin'ny vao nanomboka ny fandaharana. Zay zany presta tany fiopina za aloha tena mivaky loha tanteraka amin'ny zaho maly ndray nidina ho fotony ndray bandy akama nidina ifotony fa le fianakavianany tantaraiky efa tsy tao tsony fa dia nalainy niavany fa tsy tiany le avany teo na de hitany niavany teo ary izy de nalainy niavany ihany izy satria nampalailo anjareo olona ohatr'ireny ve nandeha hijanona tao fa dia ny famela eloka zay tena mahafinaritra anahy mamela elokisanandro mamariny lary de kona ny famela eloka ary zareo zany de mahafinaritra aloha zany fa de zay le izy fa tandre moa fa inao nge tsy mahavita rereto hoe sa hoe man'ny tenany eo manano tena tsy mahavita rery zany tsy maintsy mila ny fiarahamonina ny fianakaviana ny namana amin'iny lalana avy aty amin'ny antoatampenaka mandeha mankany an-drano-tapahana mandalo any andrefany talata matiny zany de mila diniana ihany kosa aloha zany ny fomba fandaminana ny fanahazam-bary fa amin'ny maraina de efa misy manao ravina tanatana manga be deabe zany ny sisiny inona ro areto ay le izy fiambesana tora am'le fanazana an'le vary fa mety ho azo atao ny fiarahamonina tsy misy raorao aloha zany fa de ny zavatra tenenan'ny fiarakodia satria ho ao anatin'ny fiarahamonina tsy misy raorao tena mba mety am'le olona le fanazana an'le satria mikodana be le arabe de mba samy mba mijerijery tsara ny maso de samy mba mitandritandrina fa de manavary ny olona aloha zany amin'ny kilometatra enina eo amin'iny lalana vaovao iny satria mikodana le izy lara manjo efatra ny fiarakodia amin'iny mety fa de samy mba mitandrina ihany isika satria sarotra be koa ny tena io de tsy mety le manavary amin'iny manavany le olona zany aloha amin'iny de mba samy mba mitandrina fotsiny mpandeha fiarakodia ka raha zany manao antso avo ny mpitondra fiarakodia ny teneny kokoa hoe mitandritandrina kely isika satria manavary ny olona ny ao an-tanàna fa misy masoandro hita tabe mandeha mangady sonjo ny ariva raha tsy fanapaka i mamabeka nahazo ny fotony avereny zay rapitso ainareo zany Allo, Fandarinarivotra? Avy aty Tamatavy ranga? Ono mbo manontany ao aminareo mety vera ohatra hoe manao crédit de atao crédit mora le anatsonanareo sa tsy mety? Tsy mety tsy maintsy crédit mila manontany eny etozaneto manao kory ny rano tena rano be aty aminay zany aty manga rano zay zao manatso anareo aty manga rano anaty rano dolo ny ina moa ty fandrina sinany manao na vidiny karaoty misy tokony mbo avoaka ny fanjakana ranga le volan'le fanampiana tamin'ny covid reny namonjena an'le trabona fa tena sahirana be zay le vola fanampiana tamin'ny covid reny mbo asaiba avoaka manao antso avo ny fanjakana zay ranga fa tena zay moa tsy mbo nahazo an'ireny mihitsy tamin'izao aloha
Zany a efa voapita zay aloha ho ampitaitsika ho averintsika ho ampitaina mahakasika an'izay ahoana tokony fanampiana anareo traboina any amin'iny faritra iny zany voapita zany no ampitaina e ay ve veriko voan-javatra hoe tsy fihinana koa zany eny ary ie voara iny e rasoa ono alty iny ena moa zany tany fotsy mirina foana morondava makeny tany fotsy no mandeha lakana alty marina zany de eo ananina koa dia ve tsy etsy ve zany any talatamaty zany any zany talatamaty zany etsy ambobao ve zany morondavana ambobao e mandeha lakana mipita eo de eo ilany vato ihany koa mandeha lakana avatia aloaloha tya makany hoany rinalojay de mandeha lakana koa eo ampovoany eo akaiky lambamena ve zany de lambamena mihitsy letika lakana le sarety plutôt fa tsy lakana zava-diso sarety ny eo amin'ny lambamena eo aty amin'ny rakoto malalaka lambamena toyrakoto misy eky lalaka zany le izy fa le lambamena anankiray aty ambony fa izy le tsy mivaky lohanay mihitsy tsy tena gravy le lambamena gravy tsy mivaky loha raha ireny ndray kosa aloha de mahafinaritra reny fiteny mandritra ny 3 andro reny de eo ihany aza mba manao lazano fa raha ohatra ka ny any an-tanan-drano moa zany de tena efa gravy fa bisikileta saretiko io no mandeha ilafy zany an-tanan-drano any atsimony io ny sary belanitra zany sehoako anareo tsy mo belanitra zany mahafinaritra anaraka le bandy le mitondra le lakana de izy hoe ariary zato izy aloha mipita eo amin'ny 300 metatra eo le mipita de raha ohatra ozy le olona tsy manam-bola tsy de ataonay sarotiny zay fa de hoentinay fotsiny izy mahafinaritra foana iny le izy iny le danza be koa le mandeha le lakana de soso atsika de jerenareo de mandeha lakana de mileo aloha le mitantara le bandy soso zay de tsy nahitan'iny le bandy le amin'ny ABC ay batsiraina ihany raha mika iny e raha mika iny e batsiraina anaran'ilay batsiray zay mitondra batsiray io sikolonina vaovao zay mbola tsy fantatra moa makaiza ny lalana batsiray ohatrany hoe tsy andalo aty amintsika izy fa aloha mihitsy tsy mandalo aty izy fa ny fikorotanana ohatra le an'iny no entiny mikorotana zany ny toetrandro a de fa na de zany efa niteny foana ny DNGRC hoe tandrona foana jiaby aroa raha tsy taiza izy manakorotana ohatran'izany manakorotana alefa mipibana ohatran'izany fa de manakorotana olona tena 4,02 millions francs mve africain développement fond kely izy de tsy hay nankaiza le izy takole marizo batsiray zao mihitsy nandefasana any mipiby Visca, batterie mateza sy matanjaka. Visca, manomboka ny 32 ka hatramin'ny 200 ampères. Visca, hitanao ny toerana rehetra. Visca, enti-tanà sy ny manodidina. Sohid, mivarotra telefônina marika tsara be sy vaovao be. Sohid, batterie matanjaka be. Mivarotra panneau solaire, skid solaire, batterie ana fiara sy moto. Sohid, azonao jifaina manerana ny nosy amin'ny vidiny tena mirary. Sohid, malaza be, tsara be, matanjaka be. RDJ amin'ny Sivy Maraina. Tsodrivotra! Tsodrivotra! eo amin'izay atondray manambahiny maromaro kely tsika fa zany anankiray aravarina de tonga nareo 3 ans nain zany reto olona tonga eto reto efa miarabanao miaraban'ny gifta miaraban'ny lalaina ary miaraban'ny dina zay izy teo longrich misy zavabaovao entinareo hoan'ny mpiaino amin'ity an'io ty ie za zany ite voalohany miarabanareo eto amin'ny RDJ misaotra nareo nandray anay ie aonty calcium inona calcium ay ve sady mitondra entana nareo sady mitondra entana
Ty zao Iny ihany nentina. Efa tsy afaka zaraina. afaka miara misotro. Afaka manatra. Nenay tsara kokoa. No epeepe. Tena reo zany manana tsirairay avy. Ankabeazanay zany manana antsika daholo. Izy ty moa zany fananana rano sa fansivanana rano sa sy filtrena rano. Filtrena rano. Dahora ente. Hitondra hetsika anankiray zahay izay nahatongavanay eto amin'ny RDJ. Renao mbola tsy lena tonga teo a? Karakarainay amin'ny sabotsy ho avy izao 29 janvier amin'ny 7h maraina Zumba Fitness ilay izy. Dia iarahana amin'ny Longreach sy ny salle de musculation ary Zuma maraina rapisy sa amin'ny sabotsy maraina. Sabotsy 29. Izay ilay hetsika ho karakarainay. Ho tanterahanay zany? Ao amin'ny Le Pavé Antaninarenina. Le Pavé Antaninarenina izy avy no afaka manatrika an'izay Zumba zay sa ho an'izay te ho avy dia tonga daholo sa nefa membre? Ny olona rehetra izay liana satria be dia be ny zavatra ho zarainao. Tsy Longreach ihany fa hisy resaka ina moa izany? Fitaizana vatana dia conseil amin'ny resaka alimentation ho an'ny olona te hiena na te hitombo. Ho anazy zao te hiena dia mety. Sa ho an'ilay bandiny tsy avy manam-potoana izy sady mandihy ilay olona aminao izay izy. Izy ankoatran'izay mety hoe haritra fariana zany io seho izay ataonareo io. Dina mitodika any amin'ny dina ilalaina. Ny eritreretinay zany aloha hatreto izy vitainay hatramin'ny 12 atoandro. Satria zany amin'ilay hoe Zumba Fitness ampianarinay mihitsy zany aloha ilay pas dia rehefa avy eo miaraka mandihy mihitsy dia eo amin'ilay misy mitarika foana ihany eny aloha amin'izay. Misy mitarika foana eny aloha eny. Zahay ireo moa zany mitarika eny daholo. Nareo telo? Zahay zany mbola misy namana ankoatran'izay. Dia ankoatran'izay ve mandritry ny fotoana ifampizaranareo amin'ny olona rehetrarehetra io misy ny fivarotanareo ny produit, misy ny hoe reko manko sady misy resaka asa e? Misy resaka asa dia sady misy dégustation amin'ny fotoana io. Dégustation ana produit Longreach dia sady misy vente ana produit Longreach izay organisen'ny stockiste anankiroa, stockiste Ambohipo sy stockiste Ambohimanga kely. Vava ilay stockiste. Ohatran'ny hoe katesista. Ohatran'ny hoe rockera kika. Ohatran'ny katesista. Dia ny ankoatran'izay misy ventena glace sy brownies amin'io izay vita amin'ny vita amin'ny café Longreach. Tsy mampatavy izy fa mahasalama arany. Nareo manko raha tena mandinika ny olona zany dia ny olona ngeza te hiena. Fa amin'ny ankapobeny ny olona kely efa voadoka foana hoe tsara izao dia mampiasa saina ilay izy hoe ahoana koa izany glacenareo ataonareo amin'io zany. Tsondray. Nareo aresin'ny Canal Plus nareo tonga dia atao vaika lefa laikako izany fa mahafinaritra Longreach. Fomba nahita mihitsy miteny izany. Aporisihana tsara ireo mailamailaka satria anareo ny fotoana. Andao ary ny ento avy inona avy ny zavatra hita ao ny produit anareo ao amin'ny Longreach izay? Ny produit hoentinay amin'io fotoana io dia complément alimentaire tena miompanana bebe kokoa ny amin'izay satria ny amin'ny situation maneran-tany amin'izao le resaka amiana ara-pahasalamana, resaka valanaretina maro isan-karazany dia tena ilaina be izay complément alimentaire zay izany hoe fanampy-sakafo moa zany le izy raha miteny gasy manampitosika ny booste ny système immunitaire tsika rehetra le izy tahaka ny hoe calcium, vitamine C, misy ny arthrose-supraviveur. Le arthrose-supraviveur io zao resaka traitement ana arthrose izy io. Zany hoe ny arthrose tsy misy fanafody fa tezaina zany hoe le manao traitement base n'io arthrose. Naplimoko ny trano any aloha zany dia weekend zay vao atsofoko. Rehefa weekend izy vao tezaina. Le arthrose. Dia misy koa ny café Longreach base de cordyceps militaris. Masika rehetra mihaino aza miahy tompoko le sase mahitsy fotsiny la resary zao rehefa amin'ny sivy sy fefy. Dia misy koa ny démonstration ty gobelet ty ho ataonay amin'ny fotoana io dia
zay ny produit hita ao, mbola misy produit hafa koa tahaka ny thé minceur sy ny thé vert. Olona ohatry ny ahoana ny tena mila manana an'ity gobelet anareo ty? Ny olona mila manana an'ity gobelet ty tsy mifidy. Tsy mifidy? Akoatrany hoe tsy mifidy. Tsy mifidy. Akoatrany hoe ny vehivavy bevoka sy ny sy mampinono? Sy ny mampinono. Zay mila taonana kisy tsy misy fa to dia mety foana ihany. Mety foana ihany. Satria le izy manampy amin'ny resaka manampy amin'ny fiainana zany izy. Mialkaliny zay ny rano izy. Azavaina kokoa zay satria matetika miseho le resaka dia azavaina hoe maninona sy maninona satria raha vao miteny hoe pH alcalin sy milieu ohatrany dia azavazavaina kely. Anazavako azy angambany hoe ny ranontsika raha testena amin'ny pH izy dia mizara amin'ny hoe misy acide dia misy alcalin. Zany hoe le acide atao hoe tsy ara-pahasalamana loatra. Acide zay dia miteraka vokatra ratsy raha ohatrany hoe betsaka kokoa izy any anaty vatantsika, zay mahatonga le ohatrany hoe mora marary, ohatrany hoe malemilemy ny olona. Fa rehefa alcalin ny rano sotroinao dia automatika araka ny teny tsy tadidiko moa ny anarany fa manam-pahaizana iray zay izy, nahazo prix Nobel izy tamin'izay, dia niteny mihitsy izy hoe aucun cancer aux izy ne peut vivre dans un milieu alcalin. Dia zay mahatonga ny hoe ny eau alcalin zany rano atao hoe madio tena hoe ara-pahasalamana ohatrany hoe mihoatra ny eau de source. Tena madio. Tena madio, tena tsy misy atahorana mihitsy. Zany hoe izy ity zany zao rehefa ampiasaina laniny ao anatiny, afaka sotroina tsara mihitsy dia laniny ao anatiny dia afaka mitaty rano tamarin'ny jirama. Afaka tsara mihitsy. Ankoatran'izay mbola misy inona koa ny produit ampahafantarinareo an'ny mpiaina? Ny ankoatran'izay calcium ohatra. Calcium tsy le calcium. Aza miaya. Mihinana fotsiny ihany. Mbola tsy mivako. Miandry fotoana lehibe. Adiny firy tompoko? Sa tohizana le izy ohatry hoe complément alimentaire koa moa le izy zany. Fa le izy aloha zany nanontaniako ny namana teto foana le hoe mikoakoaka kely ohatry hoe tokony mivoaka ny tokotany ohatra hoe ny fizarana tsy dia ilay tsy olana hoe mihinana zao dia nefa rehefa avy eo tsy afaka manana an'le izy dia tsy olana aloha fa manaraka sao dia maheno Godzilla be zany amin'le fotoana dia rehefa avy eo nefa mivadika maki dia eo fotsiny tena marina zay fantaniko zay satria le izy amin'ny fotoana ohatra zao hoe calcium na magnesium tsapa mihitsy hoe mizatra hoentiny aminao dia anao zany mampamiratsainy betsaka ny zavatra efa nandramako samihafa zany dia henoko mihitsy hoe salama ny saiko mahatadidy ny anarany Russell Crowe hoe mijoué tao gladiator dia hoe Sean Penn zany sy Nicolas Cage mitovy tarehy zany fa ny film zavatra ohatry zany mandalo andohako foana za zany tonga dia mahatadidy tsara sy ohatry zany fa rehefa avy eo amin'izay zany mijanonjanona kely satria ka tsy manam-bola ohatra dia iny tsy olana so rehefa avy eo dia lasa knoly be lasa 8.15 zany fa ny mivoaka tany le teo dia tsy overina izy dia zahako ny avelany eto toy izany tompoko le fotoana dia ny zavatra hoe ny olona voafepetra ihany kely ve le izy ny sisa le amin'le zavatra ataonao amin'ny weekend. Ie, lahetsika misy sarany aloha izy zany fa tsy maimaimpona le amin'ny sabotsy io 3,000 ariary. Zany hoe izay mandoa 3,000 ariary amin'ny fotoana io dia afaka manatrika an'ilay zomba fitness avokoa. Fa noho ny resaka amehana ara-pahasalamana dia nofenanay ho 500 ihany aloha amin'ity voalohany ity ny olona afaka manatrika an'ilay izy. Zany hoe mihazakazaka kely izay mieritreritra hoe androany vao naheno an'ilay izy zany dia eritreritra hoe hamonjy dia somary mihazakazaka kely fa betsabetsaka ihany no soratra anarana hanatrika an'ilay izy. Dia misy laharana afaka omena ihany ahafahana manao réservation ana place satria raha vita réservation mialoha daholo tonga dia efa zay dia tonga dia feno zany fa hatreto aloha izy zany mbola tsy feno dia afaka mbola mihazakazaka ihany. Dia omeko angamba le numéro ana téléphone miadana. Oui, 034 89 329 56 une stockiste Ambohipo dia 034 03 821 Ambohimanga kely. Koa zany nanaovana le réservation. Reo ihany no izy. Reo ihany. Dia le toerana moa.
Le pavé Antaninarenina. avy any ambony miditra Afaka hidirana daholo na aty ambany na avy any parkinina ambony. fotsiny arakaraka izay fandaminana io fa ny parkinina ambany ndraindray ohatra mila mihirahira zay any ambony mila mandamindamina zay ale sipa tsy misolo akanjo ty dia manao faikina accident io mahasosotra anay le izy satria vazovazo ratsy le izy le tareny le bandy ratsy elahy le tsy everiko fasambily doziera le rika bany manany azy eny e misy zany ary eny fa hainay manao andreny le tiana ilariny dia tomaty eo ok zay bandekama inona no antaninao ny longue reach efa tsy nanontany tsony efa vita efa feno zay feno ny fepetra zay makasika an'izay fa dia famitinana fotsiny raha say fa vo vita dia antanina pronostika koa fa na famitinana ny zay rehetra zay fotsiny fahitanareo ny fiafaran'le hoe zay so miompy atsy dia miakatra ndra ny ameko averiko mena fotsiny nisan'ny traboina amin'izao fotoana zao tena tonga dia vakiko amin'ny teny vazaha ty teny vahiny ty fa sarotsarotra kely satria manodidina ny 450 sy telonjato sy ray alina sy ray hetsy 110,354 zany ny traboina amin'izao fotoana zao manerana ny Madagasikara zay mazava ho azy moa fa Antananarivo Analamanga no mibahana be indrindra amin'izay traboina zay ao anatin'izay rehetra zay manodidina hatrany amin'ny 1,7 any no efa namoy ainy ao anatin'izay traboin'izay araka ny taremarika ofisialy zay nameny zareo teo anivon'ny BNCRC ho an'ny jirama raha ohatra ka hoe misy baolina amin'ny sabotsy alahady dia mihina raha zao ny atao tapaka betsabetsaka raha ngady amin'izay amin'ny sabotsy alahady matsiro ohatrany tsy ananako le fameno baovao goto fa tafiditra ao anatiny ihany zany rehetra ny nisy efa somary nisy tsy nety kely teo amin'ilay fametrahana an'ilay fitaovana vaovao dia zay no nitarika isan'ny tarika indray an'ilay fatapahana be tamin'ny andron'io maly iny zany zavatra ntanbandekama ao anatin'ny ny fandaminana avy any amin'ny tompona ndraiky samy fifanazavana avy any amin'ny tompona ndraiky tam'le teneniko teo hoe mampalahelo tokoa satria na teo aza ny fepetra fitandremana sy ny fahamailona amin'ny covid-19 dia rehefa tonga ny traboina dia navangogo amina toerana zay tsy nanaraka an'le fepetra mihitsy fa tonga dia natao nono hoe bolisatra kely mba hoe ohatra tena mitady azo atao aneny mirequisitionner zavatra betsaka be azo atao mihitsy ka zany ange hoe isan'ny anankiray antony mahatonga an'zareo fanitsinana zay le somary fahadisoana kely zay satsia tsisy aloha hatreto fa dia hoe nezahana fotsiny hoe na nezahana naparitaka zay mahatonga le requisitionner tonga dia miteny zany hoe requisitionner mamasina eno akoatra mamasina le izy eny ao anatin'le fepetra hoa tsy hoe koa re mampalelo na reto traboniny reto aloha tsisy covid aza miditra ao aloha mampalelo le rony za isan'ny antomatonga tsatsony midina ifotony ao mamasina sy ao korondrano fa reo ohatra ny tsitako misy namena micro tsisy ame micro areo zany na indictaphone kely ny RTG tsy omeko anareo zany fa rehefa manao ohatra n'izao atao ohatra n'izao pozitsika mitsamony zao ety alavitra be ety manontany manahoana ny fomba fiainanareo dia mitenena mafy be eo satria za mitazona lizatra dia maka an'le feo fa tsy hisy anao anazy eo akaiky kely ety andraso liza tsy azony an-tsaina hoe président io président fokotany angela tsy mijery anjareo eny fa i président nyeritreritra hoe i président io voalaza fa tsy mijery anazy io mihitsy ary izy tonga dia tsy ny hafahafa ny teny dia tahiny jesosy ianao dia zany hoe reny eneny tena hoe atsirovana ny olalahy zany hoe amin'ny ankapobeny misy vehivavy zao ny teny le hitanareo le mifandray-railena amin'olona anaty tomobile dia misy in'iny ramatoa iny zao le tsirara iny lehibe fokotany iny reny zany karazana torapo mila enona sy jerena ihany fa tsy laha ny andro mifanjinja resaka ato amin'ny hoe ty dia nga tsy maintsy manao selfie miaraka ny draponesisisa laha ny andro za mahita hoe laha ny andro isika ao anatin'izay toetratsika izay fa raha ohatra ka hiova toe-tsaintsika dia hovaifatsy zany dia hanova satria izay fa sasatry ny efa niteny hoe ohatr'izao naovana azy raha tsy te hiova toe-tsaina ao nareo dia mahita fahasambarana ao anatin'ny ara-tsy hitaizana ohatrany olona le mitondra fiarakodia tsy mety miova mihitsy raha koa tia mampivady resaka fa tsy manova sujet miteraka le izy aveo miteraka le izy aveo manao antsoavo ary mbola ho averiko ty rapitso sy rafaka pitso ho an'ny commune talata maty eniko be le ezaka mandeha rehetrarehetra any amin'ny commune rehetra any fa manomboka mitatra eny akelakelan-trano elakelan-trano rehetra eny eny aminay eny ny fanariana fako dia tena tonga dia tsy ako vaky lotsony tsy milaminy tena tonga dia tsy milaminy ianao manaona ny adidin'ny lehibe ny mandeha ara-dalàna
Natahoana zany rehetra zany fa ny fako rehetra io vao mivoaka mivavady ianao raha goty ao anaty tanànanao madio tsara tsy haiko le mataoriana le maty iny de le vice président nenay koa zao aloha zao eny amin'ny fokontany ange zao de ngasolo aloha zao no mitantana ny resaka fokontany fa ny fifandaminana amin'ny fiarahamonina misy ohatrany hoe tsy miamby misolo zany le izy fa tonga de alamina fa ny angezan'ny fokontany kosa aloha kelikely nenay mihoatra amin'ny amboninambo moa nareo nefa eny aminareo any no misy ny avarapatana indrindra tsy maraza tena sira zao ianao mitovy am'le raha matoa le tsirarain'ny fiopokotany mihitsy tena zay tena marina ferina kely atao amin'ny Longreach isika efa voaresaka nareo moa izy ty tao ty zavatra tany amin'ny gôty ty tsy voaresaka tany amiko de resahana le tovovavy mitondra loateny niazany hoe mbola mila mba mifampiresaka izay satria tsara le izy tsara ianareo le tsara ohatra hoe telo volana tsy mifakahity reny de mijery fotsiny aloha fa ianao efa nampiasa sa mbola voahino mihitsy fa nampiasa de le izy nge ohatran'le trizine le tam'le tandimeriny mbola vao mahita an'ity le izy de taitra be ataoko iny andao anarana fana lehilahy zany izy tsy vitany vehivavy fana lehilahy izy akondro foana kosa misy hoan'ny vehivavy mitokana ndao ny resantsika ny amin'ny le misy hoan'ny vehivavy mitokana fa ngay fisy mitokana eto enonga manao mitokana any vehivavy mitokana ndao resantsika ny amin'ny sabotsy ny événement amin'ny sabotsy awary mitinanay an'le teny anglisy fa mety teny anglisy mitinanay amin'ny de masanareo ho avy ao amin'ny le pavé amin'io ny zomba fitness misy amin'ny resaka fidezam-batana sy ny resaka nutrition fitipidirana 3,000 monja de anasana ny tsirairay tsy akanavaka de vonjovonjeo fa limité ihany ny place ho 50 amin'io fotoana io zany 3,000 ny fitipidirana presque botsony isany vidin'ny nefa ny be makalioka 2 kilao mitombo be misy suite le dégustation fa tsy ho lazainay eto inona le ho dégustena amin'io fa arana zay ho averina ho lazainy mitsina angamba rehefa avy eo de fa afaka tonga de tonga eny atoerana ihany koa misy mandray anareo afela le lahana afaka anaovana ny mandrian-toerana 034 89 329 56 stockiste Ambohipo izy io de 34 03 863 25 stockiste Ambohimankakely na koatra zay larin'izay no ahafahana mamandry toerana meloa zany manomboka firmaraina moa zany hatramin'ny 4 andao hoe tany mafy be ny olona mba ho tonga ameno an'le 10 mba ahafahanareo manapaka daty amin'ny manaraka indray hoe kosa aloha zany aloha raha mifahalalako azy niaza hitako zareo ihany de mafenany nareo de mafena an'le 10 mba ahafahanareo manapaka daty amin'ny manaraka indray zareo samyjareo ve olona le manomboka amin'ny 7 ora maraina izy io ka hatramin'ny 12 ora atoandro de anasanatsika rehetra tsy akanavaka hianatra zavatra be lehibe tsika analazitsika anditsika anena vatantsika feny fahasalamana zany feny fahasalamana ny tontolontsika amin'io fotoana io ifampizaha zavatra tsara be tsika amin'io de manasanareo avy fanamariana kely fotsiny tenue de sport obligatoire efa tsy mety manao talon tsy mety fa handi be tsika amin'io mbola tsy danse de salon aloha le amin'ny sabotsy zay zareo be dia be ny zavatra afaka sitrahanareo ny sabotsy fa 7 volana janoary ao amin'le pavillon Antaninarenina manomboka amin'ny 7 ora maraina hatramin'ny 12 ora atoandro Longreach no mikarakara azy de mitongava maro fa 3,000 monja fotsiny vidipidirana raha mbola misy ambarinareo ambary nareo ve mahafantatra ny iran-tselatra efa voalaza de inona le iran makasitraka anareo nazay anareo teto amin'ny RTG makasitraka amin'ny mpiaino koa mpijery amin'ny en direct moa tsika makasitraka amin'ny mpijery rehetrarehetra de manasa anareo tongava makasitraka tompoko inona le iran-tselatra misy hoe efa nataoko zay rehetra hasoa efa nataoko zay rehetra hasoa iran-tselatra
Zany hoe le olona tia tselatra dia mba antaniny ato hoe inona ho ny lohatenin'le izy hira tany amin'ny 20 na 24 tany le izy hira nitselatra mety hira vaovao zany dia mpandeha eto amin'ny RTG le izy amin'ny vantana mihitsy nitadiavantsika azy ao jerijero amin'ny équipe diasiny Google e dia antaniny aiza le hira dia ny teknisiana angamba mety mahay an'le izy efa nataoko zay ataoko fa ainareo le izy inona le izy tsy antselatra iny aniny ankika iny aeve fa iny nge ainareo ahona namoronany ilay mahantra ny kika namoronany lelay mahantra tsy ny rivotro nareo maly zany andro maraina vao mifo fiainako eo anareo le manontany fahasalamanao raha efa miatsara izy dia samy mitondra bavaka daholo tsika mba ho tonga somatsara eto amin'ny plateau eto ankoatran'izay ihany koa any Dimonina tendrony avo ho ny zareo amin'ny io sabotsy io fa mbola tia anosy be lasa be kibony izy anosy be ville nefa zako raha voany dia kely kely mihitsy mikotrana antanio zazoby ialahy rehefa tonga ty mikotrana eno inona kotrana taogny alahy mezakazaka eny amorona masona dia tonga dia mandaka baolina ka nisy vato tao ambany satria nankina tsisy feo ny atoandro zay le resako teo hoe ny fanazavana mikasika ny seho mikasika ny mpikarakara mikasika ny artista eo anatrehany zavatra mitranga zay tsy miteny akory adiny ny covid eo anatrehany resaka traboina fa tokony zavatra miara mizotra tsara ihany izy ireo satria manahirana sy mampiaya zany any hoe nisy navangongo le olona dia amin'izay toerana misy azo amonjena azy dia avy eo misy mivoaka avy ao ny test sy ny resaka protocole hitsaboana avy hatrany sy ny resaka fijerenao izy natao vaccine sy ny tsia nefa tsy ao anatin'izany aloha tsika aloha zao satria lasa hoe traboina dia lasa ohatran'ny adinodino le izy manaitaitra amin'izay resaka izay manaitaitra ny fampisehoana zay soratako moa zany mitondra ny lohateny hoe interdit d'antenne voasoratra le izy fa manaingonaingo azy sisa stand up izy io dia miditra tsehatra eo le hoavika miditra atao le izy fa mijery ny mpamokatra ka omeko fotsiny zay le sasiny zay interdit d'antenne ny lohateny zany hoe ny tontolon'ny radio ny tontolon'ny télé ny tontolon'ny resadresaka samihafa reny mba tsy tenenako hoe Gottlieb massacre les médias reny le ohatrany zay zao ato miompy ery reny le izy fa miditrahako zany amin'le seo dia tsy mivoaka raha tsy efa vita zay zany tanjona stand up ny fampisehoana farany jereko tamin'ny télé zany dia les gady izy marapy daholo koa zany le bandy rehetra francophone manao le mampimeme zany fa le ry miditra dia tena tsy vita raha tsy mivoaka raha tsy vita adiny ray sy fahatelo le fampisehoana ny anazy fa ny anahy ataoko adiny roa eo raha ohatra moa zany misy ny elanelana eny ho hitatsika eny ihany ny personnage dia tsy dia hisy amin'io fa tonga dia efa mizahako miditra milay le rehefarehefankadrak afinahitra eny za sady tsy mbola nanoratra n'izany akory fa titre foroporocteur zany le titre nge za mahita be debe za zao mbola mahita titre anankiray indray voaplerany kodidi miakatra lay koa zany voaplerany kodidi miakatra tsisy ange zany ka justement ina zany hoe sanao anatin'le izy vo avy manonona an'le titre fotsiny ianao dia vato dia tsisy miteny tsony na misy hoe rajao iza hoe ohatra zany mafinaritra koa Gottlieb manolotra antsika fampisehoana lehibe anankiray mitondra ny lohateny hoe rajao iza hoe mianakavy nanina me fampisehoana anankiray hoe tena tonga dia Cyril fotsiny le izy dia inona raha ny titre sarety tsy miraharanay ny titre tsy miraharanay dia misy 3 de suspension zay na hoe tsonjo tsaboina dia nisokatra zany soresanao mihitsy sokatra ny mpitana anjanotapahana fa maninana rehefa lavalava zany ny fampisehoana ataonao dia ataonao hoe sokatra no satria lava le raha ohatra ka hoe sokatra interdit d'antenne raha hoe sokatra ny mpita lalana zay ny atao titre ve dia lava be le spectacle amin'izay satria ela be izy vo
fa nisokatra nefa rehefa manao longue rite za tok efa nahenonareo tena efa enka akazary madisaina be aminao zava-lehe longue rite eny ele hoe madisaina sana tena tsy tena mitoboka be mihitsy no ohatran'reny misy le ohatran'le tao le izy tena le sady meda manao zao do ohatray aoara ny ala eloko anao ratsiratsy izy zany no miavo satria ao to maintsy ivainy iraitsika raha-piso any zay mazoto de inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra fafa efatra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Dumont. Ny fandarana nefa dia tsy miala mizaha nefa rehefa izy nefa nasa olona alasy mahita larabila ka misy masabotsy manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikanikiany ianao maraikitra tsy mandeha amin'ny zelone fa tianareo foana mahasana ny tontolo-piainanao Orange